arovo ny tenanao a dia arovoko ny hafa. Ireto misy fepetra vitsivitsy ahafahana misoroka ny coronavirus. Voalohany indrindra manasa tanana matetika amin'ny savony sy ny rano. Faharoa, tapeno amin'ny lantotsandry ny vava sy ny orona raha mikohaka na mievina. Atao fahazarana tsy mandrora na mandreoaka eny amin'ny tany. Atao fahazarana ihany koa tsy mifandray tanana rehefa mifampiaraba. Raha mila torohevitra ara-pahasalamana na misy tranga mampiaya dia antsony 910 na 710 amby. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo dimy. I feel good. Allô, fiainana kely sy mirere. Tafalina eo anay mba miara-mankalaza antsokosoko ny aivilo euro atoloro izany eo. Sozany fa lino anay amin'ny foy manositra an'zareo amin'ny maly eo dia manositra an'zareo any iza moa izy fa tadidiko hoe aleo andeha ao aloha. Ay efa elano ny godina. Ay efa ela ngorodongodina. Ay efa ela alefaso. Andriamatoa Jobarson tapany faharotsika amin'ity taona ity ao anatin'ny fankalazana ny 70 taona ny tarika maleo. Efa enina nandeha tsy alaronao nareo, inona ny vokatra nentina dia inona ny vokatra ny janona. Izy ny tenanao zay efa niresaka tamin'ny parfait nga ianao taorianany taon'izay niverina sa dala koa mandefa sary amin'ny Facebook. Tena parfait aza alefa amin'ny miaraba ny mpiaino fandarana aloha. Tena efa ao anatiny mihitsy zay zao. Ao anatiny mikarakara le 70 taona isorana aloha zalahy. 70 taona tarika maleo mandritra nyty taona ty maninjitra foana zalahy. Le fandaram-potoananareo mandrapatonga izay minjitra zay le izy, izany hoe minjitra hatrany amin'ny farany taona dia afaka resahana ve? Le izy hatramin'ny herintaona misy programme be dia be zany dia azonareo arahana aloha le izy dia rehefa avy eo hitantsika ihany mikasika ny sy ny azafady izy ny maleo. Tsisy fisariana atao fisariana maleo. Fisariana DVD. Allo hosariantsika hatrany amin'ny 2014 le izy raha ohatra zany ny tiany olona aloha dia zalahy maleo koa moa zany hitanao ihany fa manana zavatra zalahy dia mety ny tena zava-dehibe anay io zany dia mitotona amin'ny faraparany volana zonany ny fampisehoana farany amin'ny 70 taona zalahy ty. Nisy clip zay mivadika amin'ny damitsika salama ianao, idama nisy clip vaovao zay tsikitsiky tsara mahafinaritra ianao anatin'ny famonoana hoe vokatra. Tena mitsikitsiky indro sakaiza. Ampitaina satria isika zavikelin'ny tany. Ary rehefa zavikelin'ny tany satria raha mamorona ianao dia ny tany no mamelona anao, dia ny ambolena eo ambonin'ny tany no hohaninao. Zany hoe ianao zavikelin'ny tany. Le famoronana tantaloha dia hatramin'izao nanahoana ny fahitanao anazy tao anatin'izay politika, sosialy, tranga rehetra tranga hatramin'izay. Angamba tsy tena hiditra amin'izay tsika. 30 taona izay. Tsy hiditra amin'izay fa mamorona dia mamorona ary misy ezaka atao matoa vita dia misy mpakafy sakaiza. Ary nareo ihany koa ohatrany tia miseho télé amin'izao manao clip. Taloha nareo ohatrany tena nisy hoe tia misy DVD jerevanao anareo zany ankoatran'ireny live ireny. Rehefa miseho ny hafa angamba dia mila miseho ny tena. Satria izay ny ilainy ny zava-marina dia ny kelin'ny be sy ny maro. Bekoto malaza tsara mihitsy ny anisan'ny tena mpakafy koa ny resaka ara-sosialy, ny fambolena eny tontolo ambanivohitra ao anatin'ny sehatry ny tontolo. Ao anatin'izay. Tarika maleo mankalaza ny 30 taona, inona ary ny vokatry ny tany? Raha ohatra moa zany hitanao zany mademoiselle izy moa azafady. Hertina Raoul. Raha hazo moa nambolena zany efa lehibe ohatra hoe raha bois de rose zao nambolena tamin'ny 72 efa afaka nangalarina izy zao. Ny tantsaha zany na le paysan le namako mamboly zavatra azo hohaniny.
dia amidinay amin'ny dama fa izahay miezaka mafy satria io zany nitarika maleo efa hatramin'izay te apita zavatra ohatrany hoe lazaindra-lahy hoe anticonformiste nefa le hirany hoe tafita tsara antanio ne Popol zao le nisan'ny tena mahenira maleo rehetra zany tafita zany le izy nefa le dala boys band. Dadah tao anatin'izay fikirakirana ny 7 taona izay ny fandidina ny teo amin'ny sehatry ny hira nataonareo ihany koa nitarika maleo. Ianao moa mamorona moa ianao? Tao anatin'izay taona maro zay aloha za aloha mamorona fa indraindray tsy mahavita. Dia nitendrena ny gitara ka rehefa misy le talenta zany miampiasa tsy maintsy misy zavatra mivoaka ihany. Namorona ianao hatramin'izay. Tokony tsy ahagaga angamba hoe misy fahasalamana, vehivavy miteraka, koksa, fandina, ny aretina, ny abokana satria dia mifanirasera eo. Ahoana ny fahitanao ny resaka artista sy ny resaka retirety satria ianao tsy nandeha ny fanjakana ianao Zay aloha tsy manompo fanjakana. Sary bikoto. Za le tia za teny zany za koa te tsy manompo Elalo hoe lafa za zao. Nareo ve mieritreritra ny retirety ihany satria fa betsaka ihany koa ny aloha zany zao hoe raha mbola tsy mangovotra ny tanako dia mbola mavita mandidy ary raha tsy mipalaretra ny sandroko dia mbola tsy maintsy hitendry satria sady mitendry ny mandidy ngania mba omen'Andriamanitra taona maro dia ny volo moa efa tapitra zany fa ny do re mi fa so mbola mitohy. Iny ary dia isaorantsika izy Saotra efatra amin'ny betsaka. lalàna. Misy tsy eo moa zany raha olona moa efa tsy eo fa izahay ireo dia hiezaka foana. Saotra betsaka hieritiana raha olona. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo 10. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy nova fandarana. Rivotra tsy miala aminao zany. Ohatran'ny fahalalanareo azy hatramin'izay ihany rivotra ahitanareo ny hevitry ny samihafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy miala mitsafy. Nefa rehefa iny ka mampiditra ireo manam-pahaizana manokana momba ny toe-javatra anankiray. Malaza olona. Alasinainy taratana lavilaka misy masabotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra. Tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana Orange. Galana, miaro ny fahasalaman'ny pante taxi be. Dia fa miaradatsika rehetra indray eto amin'ny rivotra amin'ity andro talata fa efatra ny volana efa volana Faofosady zao 24. Mifandarana rivotra moa zany mivantana amin'izao fotoana izao zany hoe hitanao izy amin'ny YouTube, hitanao ihany koa izy ao amin'ny Facebook, ao amin'ny pejin'ny RTG 96.6 FM na ny raha amin'ny canal indray izy dia canal 339 miarabany Honora aloha fa zay ho tonga namana fa za ny eto. Salama. Salama tsara. Manao ny mandry dia manao ihany koa ny teknisianina mandrindra ny fampitana ny sary. Nangatsika risika. Inona le canal lazainao tao Mozambique sa Andriatany? Canal 339 ka. Ay. Isan-karazany moa zany sepitra le fikarana mitohatra aty amin'ny 9e étage. Avo dia avo tokoa misy ny studio ny RTG mba ahafahana manaparitaka azy manerana an'izao tontolo izao. Miaraba Larissa, non Larissa? Fa nakaiza le valale? Le lasa vao maraina. Valala. Maninona mba vady moa maninona valala moa? Valala tsindromandry mba vady. Sira mihitsy ny zavatra somary nieritreretina tamin'ny alina dia ohatrany tsy nisy cyclone.
Tsisy tamin'ny omaly alina izy no nandrivotra be fa tsy haiko hoe tamin'ny alina ve nandrivotra. Ka zay no natonga an'le saina maneritreritra io hoe ohatrany tsy nisy cyclone le ratsy be reny tamin'ity taona ity, tamin'ity taona 2024 ity. Ohatrany mampieritreritra zany mety hoe matahotra an'le corona angamba. Zay indrindra hoe raha ohatra ve sanatria ka nandeha ny corona tamin'ny volana mars dia raha nisy cyclone tamin'izany avril, may teo eo mako mandomandony mangatsika lesika dia teo zany satria avril no mety ho fiafarany zay cyclone zay mars zany tokony mbola nisy, fa tamin'ny volana janoary sy febroary tsy nisy ihany ka misy volana jona lehibe. Tamin'ity taona 2024 ity zany miaraba ny Francis Turbo. Salama daholo nanao kely le parako fa parako vao marainky dia somary tonga saina ihany zany tam'le izy hoe ohatry to tsy nisy tokoa moa zany rivodozana atsirafina tsy hoe faniriana. Misy hoe Isaias am'izao fotoana zao mamely any États-Unis any rivodoza Isaias. Ka raha rivodoza mifangaro corona zavadoza amina tambo misy satria corondoza ao zany miady ataon'ny BNGRC sy ny fanjakana amin'le cyclone sy ny ka iny fanontaniana fanapetrako tamin'ny voalohany tamin'ny nanomboan'ny coronavirus zany de zao hoe fanga izy ty oaty lasa mampiasa an'le famelabelarana nataony zareo vahiny hoe phase 1 phase 2 hiditra phase 3 am'le coronavirus io fa manino izy io tsy nampiasaina le zavatra efa noman'ny BNGRC tao zay misy hoe saina mangamanga de efa manao an'izao, saina maitsomaitso de misy anitsy, saina mavomavo de misy an'izao, saina menamena de mahitsy sao de mba natokana ho an'ny cyclone manokana kosa iny na ratsy fotsiny. Zay mihitsy manko netretako azy satria hoe ho an'ny andro ratsy le izy kanefa ny BNGRC gestion des risques catastrophe de noho izany naturel ohatra bureau national le izy ohatsy bureau naturel fa hoe catastrophe le raha voany naturel ka naturel daholo toy ny aretiny tony de za zany eritretra hoe ampiasaina nametaka zay fanontaniana zay tamin'ny fomba ofisialy mihitsy ny fa nga tsy ampiasaina ho ary ny saina ny BNGRC reny hoe tokony mametraka an'izao zao tsika hoe manangatsaina daholo de mieritreritra nretraretra hoe tandendomindozy tsika io tokony mba mitandatana de am'izao fotoana efa tena latsaka koditra zao izy tokony efa menamena am'izay izy zao am'izao fotoana zao zany tsika mena am'izao fotoana resantsika telo menadahitra zao efa misy maty maro maty rano matina cyclone ngely fiala madama marina mafy ohatry zay cyclone inenina angamba na impito zay vao nafaty olona maromaro ohatry zao fa 20 izy zao no maty zao amin'ny fomba ofisialy amin'ny tarehy marika navoakan'ny BNGRC an zareo coronavirus zay nandalo tao amin'ny bureau an'ny fitsaboana rehetra zany fa misy nge ny olona mety ireo nanao test ihany reo testé positif ireo olona ireo fa misy olona fantatra fa tsy testé mihitsy ary tsy nandalo test fa mifatapatatra raha ny symptôme na ny fiseho le aretina de isy koa iny fa reny tsy voaisa amin'ny ankapobeny zay zao volana aogositra zao zany mbola manana n'ity volana agosto ity tsika hipetrahan'ny toeran'ny atsiaka eto anivotany na de efa nanambara aza ny météo hoe miakatra ny maripana am'izao fotoana izao manomboka am'ty androandroany ity nanomboka omaly moa zany mia mahazo laka ny hafanana ozy izy mia mahazo laka fa tsy hoe hafana akory izy io fa miakatra efa mba adinodino aloha zany tavelavela ireo mangatsika ireo nandritran'izay andro maromaro teo zay isaorana ny nahary nanao an'izay zavatra zay na izany naty zany aza de hijanona eo ty aretiny ity satria efa betsaka ihany ny olona mafantatra hoe tena ity aretiny ity tsy misy fandraisany amin'ny resaka hafanana sy atsika loatra intsony tsy toy ny letreretra anazy tany amboalohany tany hoe rehefa mangatsika iny andro tena irongatra be io fa rehefa mafana ny andro de hijanonjanona izy io kinanjo ohatrany dosoiny daholo any zavatra rehetrarehetra am'izao fotoana zao satria mahiva tanàna sy mahazenga zao no nisan'ny miakatra ny tarehimarika eo zao ka itsika zany aleo tsy mitoky amin'izay resaka zay tsony hoe mamay be ony de tsy vo sasa moa tam'izany tonga de nieritreritra mihitsy hoe eny aravadia hopetahana foana zany any zava-pisotronay matetika satria mamay be iny de tsy vo zay misy ny vo
Ary misy ny tsovo. Am'ireo olona mifanerasera sy mifandray amin'ny olona voa de misy ny voa, misy ny tsy voa. Tsy voatery ho voa daholo. Ny dikany hoe voa mitondra an'ilay otrikaretina. Tsy voatery hitondra an'ilay otrikaretina daholo ny olona mifanerasera am'izay olona voa. Tsy voatery hitondra daholo. Tsy voatery hifindraniny. Zany hoe raha misy anankiray voatsika ato amin'ity trano ity ka miara-miaina ato tsika ohatra tsika reto ato anatin'ity efitrano fitenenana ity. Na miara-miaina ato ka misy olo anankiray voa, tsy voatery hifindran'ilay otrikaretina daholo, tsy voatery hitondra an'ilay otrikaretina daholo tsika rehetrarehetra. Ary reo olona mitondra ary mety misy 2 na 3 ohatra mitondra amintsika ato. Ny findran'ilay anankiray tsy voatery harary koa. Zay foana koa ny tokony ho atsainy olona, tsy voatery harary. Ho raisika ihany Francis le hoe mety efa be dia be tokoa no fameno am'izay hoe mitondra le izy efa be dia be no mitondra ny otrikaretina. Za zao aza mieritreritra olona hafa mety za zao de efa mety efa mitondra efa ela. Fa matohatra tsara ny vatan'ilay olona. CVO nanao ny asany. Noho izany a Nievoka nanao ny asany. Nievoka nanao ny za mbola tsy nievoka. Hatramin'izay mihitsy asany daholo ny zavatra ny vatan'olombelona tsirairay ihany. Fa efatra taona lasa ny nievoka angambany. Misy ny tsy matohatra. Misy ny ataontsika olona hoe tohatra misy matohatra. Tohitra. Tohitra. Toherina. Azafady le tsy raim-bozy. Nako tsy mitenena rangahy ianao raim-bozy. Tsy ino moa lahy ny aviety rehetra. Ka na ny ao atokantranonay azy ohatra zao ny andefo mandriko zao ny lefona mandry dia milaza mihitsy izy hoe sangambozy izy mety efa tena natakeny. Azafady am'le fitenenana hoe ohatrany efa nitafiany fa resiko izy. Alleluia hoe. Inona roa ty ataonao ty resinao any ka tam'le anao tsy teo izy ohatrany tena narary. Sa raha voatsy eo mihitsy ianao tena raha koto mandimby. Sanatry hoe de kinona fotsiny nametrahako. Raha koto mandimby no tondra an'iny tao. Raha koto mandimby coronavirus. Azadino iny zany. Ino tsy mafonao io mandaondao tokantrano ina io. Lazainy amin'le izy hoe honarao ianao tsy niteny an'izany. Izy tsy niteny nitafiny fa atakeny mihitsy izy izy. Alesy andeha hody aletsika. Inona? Arabia Saodita. Mahatohitra mihitsy, mahatohitra. Aiza? Io tsy mahita an'la zay a? Araba joako volo. Tsy haiko zay fahitanareo azy aloha za rery mihitsy zao ny ao am'izao. Ny araba ampijery sy mipia iny. Ny eritreritra isan'andro olana voalohany aloha ny fitokodinan'ny fotoana sy ny andro. Am'le ny zavatra mahazatra natao tsisy atao daholo aloha. Ny routine samihafa mba ialana am'izay lafin'izay. Ny zavatra mahazatra isan'andro atao foana isan'andro. De mila maka zavatra atao hafa mba hita tsirony hafa. De ny fanontaniana aty an-tsaina foana de hoe aleo ve zany manao zay ny ahasalama foana. Zany hoe ahatonga ny tena tsy ho voan'ny aretina zany satria na ny aretina hafa reny mamely am'izao. Ny grippa tsotra, ny sery, ny lelo miraraka. Hoy ny olo sarin'ny raio hoe tara be ny volana omaly fa nahika fa marangatsika de tsy mivoaka. Ahoana no ny akafizana volana amin'izao nefa ny rivotra. Ny volana aogositra ohatrany be rivotra be aloha zay no zavatra mahazatra fa de tapaka ny voninkazo. Mamango varatra ato. Tsokatimo koa mamely. Rehefa matory amin'ny alina de misy voro. Mpamosavy zany le baina. Feona fantôme zany. Mampalely le saka kely mandalo amin'ny sisim-baravarana. Ohatrany te aratory izy ataona. Samana toerana ato reny. Ka miverina le aretina sy ny fitsaboana sy ny fikarakarana teo matetika tsika miteny hoe pik. Eny tsika matetika le hoe pik. Eny tsika matetika le hoe forme grave sy ny sisy. Fa mipika aloha. Izy io pikepike collégramme aloha izy mahazo tsy mahazo aloha fa tsy hoe lasa hoe apahany tokony marary amin'ny vahoaka ve le izy. Ka rehefa reo tratra rehetra reo ny tratra de tsy aninona tsony ny ambiny. Hafa na tenen'le dokotera le maliny. Tsara kokoa zany ny tratran'le aretina de manao zay hitsaboana ny tena de lasa miamatanjaka rehefa avy eo. Satria ny zavatra tsy voavoaka ny atotany isan-kehitriny de tena maro tokoa ny olona zay na misy an'ilay soritra aretina na somary maheno reraka somary mikoakoaka
mety sisy test ataony fa ataony daholo ny protocole nentim-paharazana rehetra sy ny fitsaboana siantifika raha atao ahatonga azy hiverina matanjaka nandalovana izy sady tsy mipetraka intsony ny fantaniana zava-misy zay de zay fa le misy ny mambolom-bava aza apotra ny sariko rehefa tsy miteny le aza le tarehimarika Francis ve bonjour ouvrable confinement amiray salama miovaova ny ora zay ametrahana ty confinement ity satria ny agnambositra zao a de namoaka fanambarana ny tompona andraikitra tao ambositra tao amin'ny distrika fa dia nahemitra hatramin'ny 10 ora ariva ny fahafahana mandehandeha zany manomboka amin'ny 10 indray zany vao tsy mahazo mandehandeha neny tsy roa mandidy dia hatramin'ny rora tolakandro no tsy afahana no afahana mandehandeha hatramin'ny rora tolakandro de samy mivaova samy manana ny fahalalahany zany tsirairay tsisy fetrany any ambanivohitra endro moril ka ny zavatra voamarika de ny any ambanivohitra tena lavitra ny aretiny kokoa ny rosary tena lavitra ny aretiny ore olona re mipetraka aty tanàn-dehibe aza mamosavy isika ka andeha hitondra ny aretiny ho any ambanivohitra fa any ambanivohitra tena raha ny zavatra fantatra sy ny ainan'ireo olo reo milama zany tsisy manao kasibosy zany ambanivohitra nalamanga tiako tena an'io tsisy manao kasibosy zany tsisy atahorana mihitsy mba midina ty monsieur Eric zaho tsy hoany fa tsy mety tamin'za marary tsara iny mba midina ty tsy midina any mba tsy mahazo midina any izy tsy mbola honohony no avy any ny aretana fa vao manombonomboka misy vahiny tonga miayasy matahotra miorooro fatratra mihitsy ny any ambanivohitra hoe hitondra aretiny ty zao le olona nge tsy voatery hoe niona tamin'olona tany ambanivohitra fa mety nanao zavatra kely fotsiny teny izy de mipitika androrany de eo le izy mety petapetandrorany am'izay ny zavatra rehetrarehetra iny na tsy nyrorany ary fa hoe zany nanao kasibosy nandeha tany ambanivohitra fa na io akanjo maoza mitondra avy any andrenivohitra any de nikasiko tamin'ny zavatra tany ambanivohitra tany ohatr zao de mipitika am'ireo toerana tsy misy kasibosy reo a ny virus vola tira vonjy ataovile mandeha mivantana amin'ny Facebook sy amin'ny YouTube ity resaka ataotsika ety ity chef mahandro asio soratra etra tsy ampidiriny tsy miditra ato ny telefona ka efa lazainy namana teo ihany le izy fa mandeha amin'ny Facebook sy amin'ny YouTube raha amin'ny Facebook no ijerenareo azy mivantana misy sariny dikan'izay dia ao amin'ny page Facebook ny RDJ 96.6 FM RDJ 96.6 FM raha ohatra ka YouTube kosa de RDJ FM 96.6 mivadika zany le FM sy le 96.6 averimberina foana zany na de misy miteny efa ianinay zany ke lany efa mihaino foana isanandroko fa misy olona nge ombony ray mandro tsy ray fo vao zao izy vao mihaino de teneninay averina eto foana le izy mba ahafahany rehetrarehetra manaraka le izy raha ohatra ka ny canal moa zany canal plus moa zany efa voateny teo fa canal chaîne 339 canal plus tsy sary fa sao de mieritreritra hita sary zay mihitsy mantsy ny olona koa no mieritreritra zay tokoa nisy nametraka fanontaniana hoe fa canal firy no ahitananareo fa télé canal ray ihany aloha le izy sary ny sary de tsy mivoaka raha tsy amin'ny Facebook sy amin'ny YouTube irery ihany zany hoe mividana crédit orange atao satria orange manohana ny zay mihitsy ka am'ty androandroany ty de fahaefatra ny volana aogositra zay ohatra misy fihevitra zay tsy azoko mihitsy ny mahatonga ny olona miteny hoe rehefa mipaika ny volana aogositra de mety mety misy faraisiny hoe lohataona anga le izy de miavao ny zavadrehetra fa tsy premier le izy fa eo amin'ity lohataony ty fa tsy hoe premier akory le daty ny olona taloha zany za tsy de miadevitra zany loatra fa tsy finoana mihitsy le izy ka miavao ny zavatra rehetra rehefa lohataona ohatry zao mitsiry ny ahatra ny dikany rehefa ary zay ny tokony tenena mahatonga ny teny malagasy miteny lohataona eto no miandoha ny taona zany hoe rehefa nandalo fatoriana période d'hibernation nandritra ny fotoana maromaro teo amin'ny ririnina iny de manomboka misokatra eto ary hanomboka hahita zavabaovao ny
zavaboary rehetrarehetra iposaposaka daholo ky mibozaposaka maniry io raha ny tena marina Francis mbola tsy lohataona fa mitsiryahatra fotsiny anarany hanomboka izy zao fa ny lohataona manomboka amin'ny farany amin'ny 21 septembre zany tena izy raha daty eo 21 septembre eo manomboka ary eo le misy le hoe taom-baovao malagasy le anankiray le mifaninana am'le taom-baovao malagasy le anankiray tsika efitra samy manazery mifaninana am'le taom-baovao malagasy le ray atsy de misy taom-baovao malagasy ndray le ray atsy de tsy haitsika tsony iny fa de eo zao tokony anaty an'izany eo amin'ny toerana misy anao fa ao de ao tanteraka mihitsy tsika eo am'zao ataova ivoaka tsy hoela le ao rehefa masotra zareo mihitsy io ka ataova masotra atao volana mena ty 3 mai io efa misy miteny zany efa misy miteny daholo io daty rehetrarehetra mandritra ny taona iny le 3 mai io tena insisteko mihitsy misy miteny daholo 3 mai le sy atao 3 mai satria fantatra mihitsy no anniversaire zany ataovy avril fa ngatsy hitanao le télé resaka momba ny fivavahana anankiray iny de niazy le daty naterahan'ilay pasteur no daty nahatongavan'ny mpamonjy teto ambony tany télé malagasy mandeha marina mafy ny daty io de io no kalazana ny fetiny le tsy ho teneniko zany ohatrany 3 mai zany de atao 3 mai atao 3 mai izy de ny hira rehetrarehetra lefa am'le télé de hira mikasika ny daty io daholo ho tonga le daty io zay mahatonga maromaro tsy ho teneniko eto izy olona maromaro mandefa publication amin'ny Facebook le hoe fa ahoana koa ty mandefa hira krismasy amin'ty oro ty ay zany iny naterahan'le ramose iny naterahany le pasteurany zareo zany amin'iny de amin'iny no fetiny le fiangonana ray manontolo misy le manana télé zareo fa hoe ato Madagasikara ho atélé fa nareo zany mijery amy alalan'ny mijery amy alalan'ny décodeur anganareo tsy mandeha izy tsy mandeha izy na am'canal plus na amy Star Times na amy Parabole tsy mandeha izy fa le izy mandeha amin'ny alalan'ny antenne atao latrondro fa mazava sary ary tsara de tsara mihitsy ny hira rehetrarehetra zay mandeha eo de hiran'ny zareo ihany anankiray zay ve izy ka ny hira zareo ihany izy rehetra mandeha anatin'izay le anankiray samy hira daholo izy rehetrarehetra ka fa hira karazan-kira re zany ay de ozy mantsy le bandy akaiky anazy zay io koa bandy farany zay malakira koa izy mahafotsy feo koa i bandy io io vele izy de tsy vita lamina ohatrany io le da navavaka any amin'io de ataovy le hira ohatrany de tsy maintsy fiseho télé any afarany la satria karazan-kira zany ka ny datin'andro io anisan'ny zava-dehibe tokony eritreretin'ny olombelona tsy le daty amin'ny mahasifra romain azy amin'ny mahasifra arabo azy hoe androany le 4 de fa efatry ny volana aogositra zay fa ilay fitsingerenan'le taona volana aogositra tsika zao ina zavatra tokony iseho nahita ihany ny olombelona na nisanisany io satria fantatry ny olona hoe mitsingerina ny taona ary rehefa mifampiarahaba isika dia arahaba tratra ny taona zany hoe mifitsingerenan'le taona zany le izy arahaba tratra ny tsingery taona naterahanao ianao arahaba tratra ny anniversaire anao ianao zany hoe mitsingera le andro ary ny olona rehefa miteny hoe amin'ny herinandro midika ny herinandro miherina lay andro raha talata androany de amin'ny herin'ny androany amin'ny herin'ny androany zany ny herinandro fa raha ohatra ka hoe amin'ny herinandro ambony dia manomboka latsinainy ka hatramin'ny talata larobelaka misy zoma sabotsy lahady no herinandro ambony fa raha ny herin'ny andro androany dia amin'ny talata tsy larobia mihitsy io ary tsy latsinainy fa amin'ny talata ny herinandro ny herin'ny andro androany ka io andro io de tena zava-dehibe mihitsy ary de nisy andro tsy fiasana hoe ny fiteny frantsay aujourd'hui en 8 androany afaka 7 androany apina fito de lasa 7 lasa zany izy izy apina fito andro de lasa 7 raha manisy latsinainy mantsy na talata de 7 manao isan-kandro tsy totaly be tamin'ny zoma teo nisy andro tsy fiasana be de be ny nametra-panontaniana efa nivalinareo teto aminatin'ny Fandaranarivo de lizy zamotsy teo sabotsy tsy teo sa zomantsy teo ka zomantsy teto de fa nazavain'ny barona teto le izy hoe le izy Eidel Kabir Kabar Mubarak zany hoe fankalazana fetiny zareo zay mivavaka amin'ny silamo ialana tsiny fa tsy silamo ny tena nibeazana tamin'ny fivavahana kristianina katolika fa dia mafantampantatra kely ihany fa rehefa nijerena ny atototaratasy rehetrarehetra sy atotakevitra lina ny tena hoe fankalazana tena rehefa aveo tonga de ataovy kay inony io Écoute chérie, ce soir, c'est soirée basket à la maison avec Iri. Hein? Comment ça? Mais pas question qu'ils viennent ici, il y a le couvre-feu. T'inquiète mon cœur, j'ai tout prévu. Qu'est-ce que tu mijotes encore? La technologie mon cœur.
la technologie. Allô, Yeri? Ça y est, je suis prêt. Mets le haut-parleur de ton côté. La distance peut nous apporter du bon. Et grâce à B10 000, vous pouvez rester en audio ou en vidéo avec vos proches. Profitez de plus de 6 heures d'appel, de 200 SMS et de 300 mégaoctets offerts en bonus pour 10 000 arrières. Appelez le 224 étoile 30 étoile 1. Offre valable jusqu'au 21 août 2020. Orange. Stonzo ijerena no Vegas ao Amboky Canal Plus. RTJ am Val Maraina. Fotoana izao hanarahantsika indray ny fotoanany vaovao eto amin'ny RTJ. Ankafaliana tompo klasy tompo vavy ny aravanantsika rehetra amin'ny andro talata fa efatry ny volana aogositra taona 2020 izao ary mbola ankafaliana ihany koa ny anasanantsika rehetra hanaraka hatramin'ny farany ny fotoana ny vaovao. Mbola Analamanga-trany no manana ny taremarika avo na eo amin'ny fivoarana isan'ny olona marary ny coronavirus na eo amin'ny maty sy ny marary misy fahasarotany hatramin'izao. Mahatratra 2.30 ireo olona vaovao marary tamin'iny omaly alatsinainy fa 3 ny volana aogositra iny ka ny 20 amin'izao tamin'ireo dia eto Analamanga avokoa. Misy 4 kosa ny maty ka ny 3 tamin'ireo dia teto Analamanga ihany koa. Na izany aza misy ireo sitrana izay nahatratra 1.700 ary mbola teto Antananarivo ihany koa izany avy tao an-tranony. Ny 2.700 kosa tamin'ireo dia fantatra fa efa sitrana avokoa ary avy eto Analamanga. Mitsinjara toy izao ny antotanisana voakan'ny CCO Ivato araka ny fanambaran'ny profesora Anta Marie Daniel Volotena. Ireo sitrana 1.700 dia tany atokantranony ny 2.700 Analamanga 1.20 Vakinankaratra 7 Otmatsiatra 2.20 Atsimandrefana 10 Aloatra Mangoro iray Androy iray Diana 2 Atsinanana 3. Ny tranga vaovao 2.30 kosa dia Analamanga ny 2.20 Itasiny iray Menabe 2 Atsinanana iray Sofia iray Boeny 3 Amoromany 4 Atsimandrefana 2. Tranga misy fahasarotana kosa dia 4 amin'ny 20 amin'izao fotoana izao. Namoy ny ainy dia ny ampy 4 ny taremarika teo aloha ka teto Analamanga ny 3 ary tany Menabe ny iray. Fa anisan'ireo faritany 3 maro olona mitondra ny otrikaretina Covid-19 mahajanga. Ho an'ny faritra Boeny manokana dia 900 ny isan'ireo hitany fitiliana fa mitondra izany otrikaretina izany ankehitriny. 270 amin'izy ireo dia mitsabo tena ny tokantrano ary 220 kosa dia raisina tanana ny anivony hopitaly voatokana ho amin'izany. Misy ireo marary ahiahina ihany koa no efa tsabona any amin'ny hopitaly na dia mbola tsy nahitana ny sotraretina tena mampanahy na ary koa mbola tsy navita fitiliana. Omaly dia nivory ny CRCO Boeny ary nilaza fa olana ny tsy fafahana mifeny balana retina satria dia tsy vitan'ny olona tanteraka ny manao ny fiboana ary manahirana fa mbola misy olona efa voamarina fa mitondra ny tsimokaretina fa mbola mandehandeha eraky ny tanàna. Mbola misy hatrany ny fivorivoriana any anelakelaky ny tokotanin'ny olona rehetra any isaky ny fokotany ary tsy manao arovava ny ankamaroany ny olona hita mandehandeha araka ny tatra nataony ny mpitandro ny filaminana nandritra ity fivoriany ny CRCO Boeny ity. Fa mitokosa ny hetsika sosialim-bahoaka sy ny fizarana fanampiana ho an'ny teto Antananarivo. Omaly alatsinainy fa 3 volana aogositra dia maro ireo toerana izay nanaovana izany teny anivon'ny boriboritany miisa 9. Anisan'ny toerana nanaovana ity fanampiana ho an'ny olon-drehetra ity ny ANS Ambefilo, ny CRC Tsiadana, tao amin'ny CG tao Ambomiandra tao, ny tary amin'ny EPP Vohibola, ny EPP Antanimena, Kianja Angarangarana, ny Coliseum Matsonjobe, ny tany Andranomena. Ireo rehetra ireo dia nizarana to anara-tsakafo ho an'ny fianakaviana
sahirana iatrehana ny ameana ara-pahasalamana. Ho an'ny boribory tamin'ny fahadimy ohatra dia notanterahana teo amin'ny collégium teo ohatrany teo ny fizarana ka tonga nijery ny fizotran'ny asa teny ny président ny République Rajoelina sy ramatoa vadiny Mialy Rajoelina. Mamafisy ny président ny République fa ireo tokantrano rehetra tena ao anatin'ny filana sy anatin'ny fahasahiranana amin'izao fotoana valana retina izao dia tsy maintsy azo ny anjarany avokoa ary tsy hisy fanavahana zany. Araky ny efa natomboka tao amin'ny kianja Malakamba dia tokantrano sahirana hatrany amin'ny 4 alina no tsy maintsy azo zany sosialim-bahoaka izany ao anatin'io boribory tany fahadimy io. Tokantrano misa 700 kosa no efa nazo ny anjarany tamin'ny fizarana natrehana omaly. Mitohy hatrany ny fitsinjarana ity sosialim-bahoaka ity ka eny anivon'ny boribory tany manerana Antananarivo dia isy an'izany isa tokantrano tolorana Tambavy CVO, eo ihany koa ny vary ray gony, menaka 2 litatra, ny voamaina ary ny boatin-dronono sy ny sira sy siramamy. Fa tsy vitan'izay ihany fa dia nijery ireo tokantrano marify teny anivon'ny fokontany Deuxième Manjakaray ny président ny République mivady. Nojerena mivantana ireo tokantrano sahirana teny an-toerana ary dia narahana akaiky ny fizarana ny vary, ny zarana ny valopy misy vola ary dia ny fampitafa sy ny aino ny etaetan'ny mponina teny an-toerana ny président ny République ary no amafisiny hatrany fa tsy maintsy azo ty antsoina hoe sosialim-bahoaka avy ty koa ireo rehetra manana carnet pokotany eny na ireo tsy manana aza satria izay no antony nandehanana tao Manjakaray 2C. Tokantrano 200 arak'izany no nahazo ny fanampiana teo anivon'izany fokontany Manjakaray 2C izany ary dia nanome toromarika ireo tompona andraikitra avy eo anivon'ny fidy ihany koa ny président ny République mba hijery akaiky ireo izay mbola tsy nahazo ny tosika fameno teny an-toerana ka handray tanana izany avy hatrany. Fa tsy miasa rery ny mpisehatra ara-pahasalamana aty Madagasikara. Efa nitsangana tamin'ny taona 2012 sy 2000 ny fitambarambarana mpitsabo any andafy any itony antsointsika hoe diaspora itony ary nanangana ny association antsoina hoe AICO. Ny resaka ao anatin'izany dia ny hoe hanampy ny mpiasa ny fahasalamana aty Madagasikara ny fikambanana ary izany dia mba hahafahana ihany koa mijery inona ny fahasahiranana aty Madagasikara. Efa nanomboka tamin'ny taona 2012 sy 2000 izany fikambanana AICO izany tarihan'ny dokotera Dera Ranaivo eo ihany koa Olzara Rakotsianaka, Mialso Ravelojona, Aina Ranaivo Rajona, Imamy Andrianarivony, Tiandraza Dina. Ireo ny any Frantsa fa ny aty Madagasikara kosa dia misy any Senazy Manjo, eo ihany koa Nivo Radavisy. Ity fikambanana AICO ity dia azo ampiana amin'ny alalan'ny fanomezana amin'ny tony antsoina hoe mobile money itony na Orange zany na Telma ary izany dia azonao atao ihany koa ny mijery na mandefa ny afatra amin'ny alalan'ny mail AICO association@gmail.com. Tsara manamarika fa taoriana ny fanangonana vola, fanangonana fitaovana tany andafy na taty Madagasikara dia efa nizara masque chirurgicaux hatrany amin'ny 5,000 zareo. Nisy ihany koa surprise hatrany amin'ny 3,000 masque FFP2 ary nisy visière 50,000, nisy combinaison koa nomena misa 50,000 tsy tazomina ela ny fitaovana na ny vola fa tsy maintsy avadika ho fanomezana aty Madagasikara hoy ny association AICO. Faranantsika eo aloha ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RDGR ny fotoana manaraka toy ny mahazatra ihany rehefa avy eo ihany afaka adiny 2 mandra-piresaka tompo klasy tompoky vavy. Sodivitra! Sodivitra! Averinao fa tsy raro any aiza zao tsy mahita saritsika io rombo mihitsy io fandringo bolo mihitsy io nga averinao vehivavy rehefa fandringo bolo ry zareo ory mamalita ary amreny tsy zavatra ny zavatra andrasan'ny
lehilahy de amin'ny fotoana inona no hitanjaka ny ray amin'izy ireo raha manao tsy manao pataloha zany manao akanjo. Misy makasary le ty am'ty androna Facebook ty izy de misy makasary ny adina vehivavy reny de alefa anaty Facebook. Fa baraka tanteraka mihitsy. Ka tsy ino moa lahy ty leviany resaka. Le resatsika teo zay tapaka teo. Efa misy saadiny manakina. Tsy mety zany raha Francis zany tenenao zany fa ny androany io zany anio ny fiteny fa tsy androany. Tompoko, ny eto anivony merina ihany no miteny ny anio. De fa tsoroko aloha, ny eto anivony merina ihany no miteny anio. Fa ny androany de fiteny foana na eto anivony merina aza na aloha na aoriana. Tsy fiteny kosa ny anio amin'ny aoriana. Aminy hoe tena nisy volana nafinaritra be anio maraina tamy 5. Tsy fiteny zany. Tsy fiteny zany. Fa ny amin'ny hoavy de hoe anio tolakandro no hizara fanomezana ireo tompon'andraikitra ho nivon'ny fokotaninay. Mety zany na hoe anio amy 120 ratoandro. Fa raha miteny hoe minihery ny androany am'ty androany ity de androany fiteny ary azo tenenina izany na de hanakiana aza ianao mandefa sady any amin'ny MP Andray Erika any hoe anio ny fiteny andro anio. Tsy atompoko. Mety ny andro anio fiteny ny andro anio ary tena marina tokoa fa saingy ny androany ko de fiteny na teny merina na teny malagasy rehetra ivelany merina satria ibody zao ane zay azoko lazaina fa merina tanteraka rehefa mira de androany ariva sisa mety le izy mitombona tsara mihitsy fa tsy hoe anio ariva tsy diso koa ny anio ariva ary ny anio ariva no mety kokoa fa azo tenena ny androany am'ty androany ty ka ny herin'ny androany am'ty androany ty de amy talata amin'ny herin'ny androany. Fa ohatra ka teteny amin'ny herin'ny anio rangany izy tsy voatery zay tapitra ny amin'iny. Fa tsy ino moa lahy ty neviany resaky fa Eid Mubarak andro tsy fiasana tamy zoma teo. Misy fanontaniana matsy mipetraka fa nga lasa fetin'ny malagasy ndray ny fety silamo. Mariko tompoko fa ny malagasy de tsy kristianina fa ny malagasy olombelona de misy kristianina ao anatiny ao ohatra na reto zany ohatra ny akabeazantsika zay mihaino zany fa misy silamo koa ao misy malagasy jiosy koa ao mivavaka amin'ny fivavahan'ny jiosy io judaisme moa no fivavahana ivavahana zareo reny. Misy malagasy boudista eto amty Madagasikara ty. Misy malagasy hindoista eto amty Madagasikara. Ary moa nany tsisy popiste misy any amy dingalana na tsy hitanao reny mba mampidina gazoala sy essence reny popiste reny mpanona fantarana zany. Misy olona maromaro satria fivavahana izy io ka andro na kalazandro zareo la antsoina hoe Eid Mubarak. Eid Mubarak na Eid Mubarak zay fitenena azy zany fa tsy haiko fa lisy tena arabo. Hoe Eid Betaria tsy finanakalimbe de fety le izy zany raha amin'ny ankapobeny. Ary io koa de antsoin'ny any afrikany hoe fête du mouton feten'ny et là les moutons sont morts. Famonona ondry io finanankanina be mihitsy Eid el Kabir izy io araka rehefa voateny ra Erika teo de hoe fankalazana ny fahatsiarovana ny fanaovany Abrahama sorona ny zanany. Ao le misy an'le olana kely eo satria mifanindry aloha izy voalohany indrindra amin'ny fifaranan'ny fivahiniana masina any a Lameka fanaony sy ny islamo rehetrarehetra. Nisy zany zao fivahiniana masina tamin'iny. Nisy ary mifarana tamin'iny andro iny izy. Ny mpino silamo rehetra dia tsy maintsy makany a Lameka indray mandeha ao anatin'ny fiainany farafahakeliny. Ary raha tsy navitan'izany de tsy ampy ny fahasalamany sy ny finoany ary mety tsy ahazo lay famonjena ho tonga any am-paradisa izy rehefa rahatra zay ka sanatriavina ka maty tsy nakany Lameka. Tsy nahatotosa ny ray amin'ireo andro 5 iankinany mahasilamon'ny silamo. Misy 5 ny andro iankina. Zay sy narisa tsy hamahy an'izany. Hoteneny keto zay ny mpampianatra anay tam'zany. De zay nanam-panaovana fikarohana manao koa ndany nareo manao fikarohana histoire musulmane iny nareo iny pandefada zay na de tsy karakaraka an'iny tany kavisakavanana tany de iny nataonay ary dia iny nanaovana fanadinana tamin'ny taona faharoa tam'izany fotoana zany. Andro 5 no ekinan'ireo fivavahana silamo ireo dia ny andro voalohany fiekepinona ny andro barôta
Ny andry iny tsisy iny, andry iny zavatra avaina ambaton-drazaka iny raha iny. Ny andry fekepinoana sy fanapariahana ny finoana. Ny andry faharoa dia ny fivavahana indimy isan'andro. Tsy maintsy mivavaka indimy isan'andro. Ny silamo. Ny andro manaraka dia ny fanomezana cadeau, fanomezana ho an'ny mahantra. Zakat. Ny andro manaraka eo dia ny fakanesana mandeha makany lameka. Tsy maintsy makany lameka, manao fivahinana masina ny silamo rehetrarehetra. Ary ny andro manaraka inona ary? Ny fanaovana ramadana. Ny andro manaraka rajoelina ina filoham-pirenena iny. Zay mampangidigidy an'le teneny hoe labreo. Francis, ny fanaovana ramadana ny andro manaraka zao. Tena misy olona za mahafantatra misy olona efa antitra be izy fa izy ny teny mbola tsy tany. Olo io ambilibe io. De malahelo olo io ary tena manao zay farany zay azony atao mihitsy le silamo reo manangom-bola handehanana ho an'ny meka. Zany mahatonga ny Benahoabo mijanona any Ambovimbe andro io satria ana ny lameka ny any. La lesbaine tena miarala Morila fa tsy koa satria Morila nge ray Morila le belohany aloha. Edy Mobaraka veriko fahamoaka Nestlé kosa. Fankalazana ny fahatsiarovana ny sorona saika ataon'ny Abraham. Saika ataon'ny Abraham izy io. Satria ny fahafantarantsika ny tenin'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra anatin'ny baiboly kristianina dia ino fa nisy ny teny tamin'ny Abraham tao anatin'ny nofiny hoe andana vono atao sorona ho ahy ny zanakao hoy Andriamanitra andehanahay Yahvé na Jehova. Lasa ty Abraham nandeha nitondra ny Izaka. Lasa izy nitondra ny Izaka dia zanaky Sara zay Israeliana, juive. Sara panambadiana. Sara panambadiana farana. Sara netiny tany tena masina. De ny indro ny anjely Gabriel fa niteny taminy ory Abrahama, oko zao fa kobon'Andriamanitra ihany hoe tena masahy anao fa soloy ondry ty sorona sakao ataonao ty. Zay anatina boky masina hoe iria misy ondro miraikidraikitra am'le fakafakatsiro. Satria ao anatin'ny fona silamany de hoe ny olona anankiray terena anao asa soa. Tokony manao asa soa ianao indray mandeha. Iny ao anatin'le hoe zakat iny. Ka zay mahatonga ny zakat. Zay no mahatonga ny karana silamo manome fanomezana ho an'ny mahantra isaky ny zoma amin'ny andro ny fivavahana. Zoma misy milahatra mihitsy sahiran'ireo mandeha mangataka eny amin'ny ireo mpivarotra silamo ireo. Eny amin'ny silamo mpivarotra. Zakat io. Zakat ny anaran'iny zavatra iny. Fa io rehefa atao ny fandalinana ny baiboly de Izaka le nentin'ny Abrahama nakeny amin'ny tendrombohitra io. Fa rehefa jerenany ao anaty Korany. Isaka izy amin'ny baiboly fijikaimo. Isaka. Izaka izy amin'ny baiboly. Izy tsy fantako fa chauffeur izy Izaka izy fizaka sy mosena izy fa tsy lalanao zay. Chauffeur izy ndro fotsy tele tamin'ny tendrombohitra i Abraham mariavana. Dia nisy taminy anjely Gabriel ary tery lavidavitra kosa ny anjely Michely. Ary niteny taminy manao hoe ry Abraham, ry Abraham, ahoana zay Andriamanitra tsy manako ny feny Abrahama ka. Tsy manako feny. Izy zany izao ihany ty le nanitanao tamin'ny ahoana zay Andriamanitra? Indro fa tsapako tokoa fa ho tanterahanao ny tamin'ny nofinao. De spectacle ty. Kodia indro misy zanak'ondry hoasolinao ny fanatitra zay omenao ahy. Fa ho an'ny silamo ho an'ny silamo kosa tsy Izaka le nentin'ny Abrahama teny fa iza ndray fa Ismaela. Ismaela sy Izaka de samy zanaky Abrahama daholo. Pralary zareo. Fa Ismaela zanaky Abrahama tamin'ilay mpanompony lay antsoina hoe Agara. Fa Izaka zanaky Abrahama tamin'ilay vadiny lay antsoina hoe Sara. De ao anatin'ny Korany tsy Izaka le nentin'ny teny fa Ismaela.
ka eo de fa nanomboka ny tsy fifitovian-kevitra teo amireo fivavahana anakiroa reo hoe ininareo a miseho amilay nareo fa lazainareo fa Izaka ny teny hoe Ismaela ny teny Ismaela no tonon'ireo silamo ireo fa razamben'ny silamo fa Izaka reny tonon'ireo razamben'ireo kristianina sy ireo jiosy ireo an'izao taona zao fa ireo ny razamben'ny zareo noho izany tsy voazao io adin'ny silamo sy ny kristianina io fa efa ela tany aloha tany ary rehefa nivonoina am'izay le ondry dia nanandrara azy dia ny anjely Jibril ny Gabriel io amin'ny teny Jibril Cissé kosa dia mpanao baolina Gabriel dika Jibril am'ireny anaran'olona hoe Jibril Gabriel Cissé zany anaran'le Gabriel Jésus izy ho an'ny kristianina zay mpilalao baolina ihany ko Jibril Cissé izy ho an'ny silamo de noho zany tadidio fa rehefa anaran'olona zany Jibril silamo ibandiny de tokotokony ohatra zay daholo zany rehetrarehetra io a na Moïse zao ohatra de Mosa no anarany rehefa ho an'ny silamo Mosa Fabrice satria am'izay fotoana zay de kristiana reny kristiana mifangaro silamo satria Mosa silamo Fabrice frantsay zay kristiana de io zany no ankalazaina isaky ny avy mamonjy ny fivahinena masina zay vitsy de vitsy ny olona tamin'ity taona ity noho ny coronavirus eo indrindra mako satria zavatra hita rehefa manao an'le fivahinana ray alina nisan'ny olona tany Lameka motikodina boribory izy mahafinaritra mijerenesa Kaaba no anaran'ilay Kaaba fa firy volana lay zany efa dana no fikaroana momba ny zany tsy fikaroana fa ohatrany hoe passion ko ohatrany fitiavako an'ireny any ambony tsy takamaso nangatako tato am'le baba tato lay film le hoe Interstellar no jereny amianakavy tamin'ny oviny izy iny alahady arivo tsy mampatahotra le izy ka tsy mampatahotra le izy fa tena mampiatrety mampamisy fantanina am'izay hoe fa maninona ny am'izao no lasa amin'ny ho avy de io a de tsisy mahavovaly azy afa-tsy ny Andriamanitra ny teknicien mahay manazava izy ny scientifique mahay manazava izy fa Andriamanitra no antony zany rehetra rehefa mitsofoka any am'le trou noir le izy de any ianao any tonga de miova mihitsy ny lera sy ny fotoana mbola zavatra hafa mihitsy zany fa tsy miditra am'zany ray tsika aloha ka io Kaaba io mifono ao anatina zavatra maintimainty io carré maintimainty io ao izy ohatrany tranotrano maintimainty tsisy mahafantatra zay ao anatiny ao fa ny fahafantarana azy de hoe misy météorite ao nilatsaka teto ambony tany ray andro tany de nodidiny zareo zavatra tao io Kaaba io de io lazaina fa ao ny toeran'ny fahamasinana indrindra ho an'ny silamo ka naiza hita ambony ty tany ty ny silamo mivavaka de tsy maintsy mitodika makany zay mahatonga leo mitodika metsinana satria atsika aty Madagasikara tika de atsinana tsinana Lameka iny tsy tena tsinanana fa avaratra tsinanany zany hoe mitoditodika makany amin'io Lameka io foana ny mpivavaka mananara maroana tsetra sava iny raha ty fa raha ny mananara le olona de tsy mitodika any izy raha ny sambava izy de mitoditodika makany avaravara any degodego any mitoditodika makany foana zany le ary izy tsy maintsy miondrika makany de manao fivavahana zay ataony izy de ireo rehetrarehetra reo no ankalazain'ny silamo ary de rehefa tapitra io fivahinena masina any Lameka io mety hoe tanatsaka ozy izy ianao vato be any satria efa nivoizin'ny kristianina ihany keo taloha fa fivavahana tsisy dikany iny any silamo vato ve nivavahana zareo ao zany nivoizin'ny kristianina tadidio fa niady foana kristianina sy ny silamo hatram'izay ka hatram'izao niady foana reo nisy tsara zany fanafihana nataon'ny kristianina ny silamo zany tamin'ireo Moyen-Orient reo ty ilany atsinana ty lay natsiny hoe croisade tany amin'ny taonjato faha 1 faha 2 faha 3 manafika ary papa sy ny namany reny manafika ty amin'ny ilany atsinana ty inona mahatonga nareo mivavavavaka fa tany am'ty javatra tsy azo vavahany ty raikitra ny ady raikitra ny rombo raikitra ny fa mamono olona mihitsy io no atao hoe croise ady misy ady ao anatiny croisade miady ho an'ny lacroix croisade ary manao ny silamo ankehitriny jihady miady ho an'ny ho an'ny hasina zany hoe io ady io zany de ady mbola itoy ady mbola itoy mandrakizay le tsy no ilay météorite natao anatin'io carré tsy de io loatra l'izy tsy haiko tsy fantatry ngamba sivy l'izy tena tsy mahay le tsy amin'iny fa tsy tao amin'io loatra ny fiatombohan'ny fivavahana silamo fa ilay fifindramony Mahomet
fa tsy avy ao Alameka nandeha nakany Medina. Fa tsy Jibril tsy ry Anatary indray ny iny nge Anjely ary le anak'iray le izy mirahalahy le Zaka sy Ismaël. Zaka sy Ismaël. Ka tsy any le izy ka. Satria hoe nenlaisany tany aloha be ndry Jesosy Kristy Mahomety ane rehefa tena jerena hoe Mahomety ho an'ny fona silamo dia profeta. Mahay koa loatra la. Ary Mahomety dia profeta farany fa teo alohany fotoan'olombelona zany ohatra izy avy Jise sy ny Jise atsika tam ao an'ny fona kristiana. Fa Jesosy koa dia mpaminany ho andry zareo. Ary tamin'ny taona 2022 622 tao aorinan Jesosy no nipoitra avy any ty Mahomety ty ary ny teny izy fa hoe aleo tsika miala avy ato amin'ity Lameka ty andeha hifindra ho any Medina ary any no anorina ny finoana sy voyan'ity finoana ity ohatra nisy hoe niady tamin'ny Anjely Gabriel zay ary izy niady tamin'ny Anjely Gabriel izy hoe nidina avy any mitohatra ve na niady io sa tsy haiko na tena niady avy de resiny le rio ono Anjely Gabriel de io zavatra io zany ny fotoran'ny ny finoana silamo am'izao fotoana izao zay azoko eritreretana fa karazany eritreretany olona hoe anganongano sy arirarira daholo na ny finoana kristiana na ny finoana silamo satria io no taona azo lazaina hoe niatombohan'ny finoana sy ny fivavahana silamo. Io Ezira na Hizra zay nifindrana avy ao Lameka satria ny fampiromborombo tamina mpivarotra tao Lameka satria tanàna mpivarotra Lameka ary de nisy fifankazona tao de nitory ny fifankatiavana sy ny fitovinjo zany ny silamo hoe mitovy ny rehetrarehetra tsisy mpirahalasy mpianavavy sy andrina sy andevo tsisy zany fa pirahalahy daholo mitovy daholo ny aviny rehetrarehetra zay no mbola may ihany la eo lafiny hoe fanambadiana any amin'ny tsy manino am'ireo le fanambadiana silamo ohatra hoe mahazo manambady vehivavy 20 ny vadin'ny Mahomety. Zany zao tena mety amin'ny Honora. 20 ny vadin'ny Mahomety fa anankiray am'ireo no tena tiany sady vadibeny izy iny Kadija ka ila ataony irany aninko totomanjany ka reny anarana silamo daholo reny Adija irany sy totomanjany io fa Kadija any anaran'ny vadin'ny Mahomety raha tsy diso mahazo manambady am'izay isany tiany ny lehilahy ho an'ny finoana silamo fa mila atao amin'ny fomba ofisialy ireo vady reo ary mila velomina atao mitovy daholo fa tsy misy hoe vady ambony vady ambany ary dia misy vadivady fotsiny de misy tena vadivadina be tsy misy zany fa atao mitovy ny fitantananareo ka raha manome ray tapitrisa ariary ny anankiray ianao de omenao ray tapitrisa ariary koa le anankiray raha ohatra ka matory any inefatra ianao isan-kerinandro hatram'ilay de matory inefatra isan-kerinandro hatram'ilay ianao so de niantony anekenan'izy tam'izany any koa mba hisin'ny fitaran'ny fonona silamo ao daholo zany satria tsy inona rehefa mijery koa io satria arakaraky mabetsaka ny vatsy mabetsaka ny zanaka de lasa mitombo le olona mpandala le fonona rehefa avy eo satria ny fonona silamo zao anisan'ny faharoa maneran-tany amin'ny resaka fivavahana aorian'ny fivavahana kristiana amin'ny isan'ny olona mpanao azy zany de lasa ohatrany hoe lasa hitany zareo mihitsy zany le arakeny zareo izay karazana hoe fanambadiana maro zay satria misy be de be zany ao anatin'le izy fa zay ihany anisan'ny daholo zany rehetrarehetra zany ary misy le hoe silamo tsotra le silamo tsotra de tsy mahery fihetsika de misy le mahery fihetsika de radicaliste sy extrémiste izysika hery fihetsika izy ihany fa mandeha télé ty vidéo ty mandeha vidéo io mahery fihetsika zareo ka ireo malagasy silamo mivadika ho silamo silamo misy taloha misy koa silamo poésie silamo poétrie mivavaka islam ireny zany zao lasa afaka manambady rombiny folo koa afaka manambady mihitsy izy fa ekeny lay fivavahana silamo fa ny dokam-barotra tsy maintsy mandeha miaraka amin'ny galana sy ny orange sy ny
Rampitson-draisantsika vao afaka mihaona. Za efa malahelo. Vetivety izany sa za tory ihany? Tsy maninona ka, fa matory ny toko tamin'ny miaraka amin'ny akoho zany ianao. Tena tsy mety amiko zany ka tositosy ihany avy ety amin'ny akoho fa tsy aloha mitady vikafa. Tsy misy maharatsy ny elanelana. Afaka mifandray tsy tapaka amin'ireo olo tianao foana ianao satria isaka mividy hoana milina iray dia mahazo hoana night cadeau azona antso hatramin'ny 920 minitra sy na SMS fitopolo sy na 20 méga tsindrio ary ny 444 étoile 1 étoile 2 amin'ny vidiny arivo ariary tolotra manakely hatramin'ny 20 aogositra 24. Orange. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Ireto misy fepetra vitsivitsy afahana misoroka ny coronavirus. Manasary tanana matetika amin'ny rano sy savony, averiko hoe matetika. Tapeno amin'ny lahatr'andro ihany koa ny vava sy ny orona raha ohatra ka mikohaka na mihevina ianao. Atao fahazarana mihitsy ny tsy mandrorana mandreoka amin'ny tany. Ary atao fahazarana manomboka izao ny tsy mandrorana mandreoka amin'ny tany. Atao fahazarana koa ny tsy mifandray tanana rehefa mifampiarahaba. Aza donoina azao ny elanelana 2 metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra. Atao fahazarana mihitsy ny tsy misikotra ny orona na mikosoka ny maso. Raha mila torohevitra ara-pahasalamana ianao na misy tranga mampiayay dia antsoina arina tarby mamaim-poana 710 amby na 910 mirary soa. Rivotra! Misy mampimety misy chanson. Ka tsy ino lahy ty resaky fa eo ty namantsika agny couloir lisy sa couloir sa coulisse samy hafa moa couloir sy coulisse. Ny couloir zany hafa mandeha makany amin'ilay sehatra. Ny coulisse dia any ambadika any toerana azo ipetrahana. Indray loge. Ny loge ndray trano. Ny loge ndray trano ambadika ny sehatra azo ikarakarana vatana. Tokony ny loge dia tokony misy latabatra, fitaratra, rano mikorina, ohatran'ny hoe robinet, misy tokony misy douche, cabinet. Tokony misy an'izany ny loge. Fa misy le toerana fa loge tsika zara fa loge fa le WC am'le arivo fotsiny lefa sokafanao le rano jovo mafy be mihitsy. Ny loge le ao amin'ny solo. Ny loge tena hitako mbola mahafinaritra aloha hatreto dia ao amin'ny CCSK. Dia tenenina izy ao amin'ny rasolo zany. Anisany mahafinaritra mikapa ao zany ianao na rano na ventina agogo ny rano ao cabinet ao ianao voalefanao le izy tena zany tsy sato doray manontolo angamba mandeha lasa fa nena aloha misy mahafapoana anisan'ny tsara indrindra hitako aloha treto ao amin'ny IFM ao amin'ny CCSC. Zany any tsy gasy any. Ny loge tena fasany be dia be ny manao anatao fa tsara ny ao. Ary misy an'le fitaratra, misy seza, misy inona, misy misy rehetrarehetra mihitsy. Zany le ty pièce nilalaovana tao faharoa. Anisan'ny loge tsara indrindra. Tsisy fikarakarana mihitsy. Antsamanitra. Tsara ny loge n'Antsamanitra. Fa tsisy fikarakarana. Malalaka ao. Tsara ny loge n'Antsamanitra io. Afaka toriana mihitsy ao. Fa de tsisy tena potika tena le cabinet tsy mandeha le rano, ny robinet tsy misy rano mandeha maloto be ao anatiny ao. Efa nandeha le côté teraka tamin'ny ragotte tamin'ny tsy fantatro zao tsy haiko aloha izy am'izao fa tamin'ny nanaovana fampisehoana tao farany tsy tsara le izy. Be zavatra simba tsy mandeha intsony ao anatiny ao kanefa izy dia anisan'ny loge mahafinaritra satria sady loge izy no coulisse satria azo tokony izy scène avy akany mivoaka an'io. Vao mivoaka anao tonga dia scène io fa ny mpanakanto moa tsy afa-po amin'io fa ampiakarina indray le izy asiana scène hafa, asiana estrade hafa indray dia eo ambonina indray no manao fampisehoana. Ka tsy ino moa lahy teny viety resaky fa ny trano be kolontsaina any Mahajanga anisan'ny tsara ihany koa ary ny potika koa izy ao simba izy ao ao Tamatave tsy misy trano be ny kolontsaina ka lafany ankizy Pisavalalana le ao Tomasiny fa tsara be fa tsy tsara ankizy Pisavalalana io toerana ipetrahan'ny mpanakanto alohan'ny akarana tsehatra amin'le lapan'ny ankizy io satria mitovitovy an'ny ao amin'ny Basia izy io kely zany le asiany coin kely amin'ny sisiny Basia ery amin'ny sisiny akavisy akavanana Basia zany tsara le sehatra ao amin'ny kely le toeram-piomanana loge fiomanan'ny mpanakanto ato ambady tery de tery ny manana tena ngeda indrindra ny toeram-piomanan'ny mpanakanto dia trano be an-kolontsaina Mahajanga zay tena azo anaovana accélération raha manao indimy accélération anao sepitra
satria mahatratratra any amin'ny 20 metatra. Fa avy ohatrany fa lembokseka misy lavaka be eo ananiny. Mbola tsy de maninona loatra iny raha mitaha amin'ny antoina hoe ciné avotra tao Moramanga taloha zay. Misy hoe ciné avotra tao Moramanga fanaovana spectacle. Fa rehefa miteny ianao amin'ny bandy ao amin'ny colisée hoe tea mandry be aiza mandeha eo atao izy eo ambony scène no atao ao ambony scène ao ambadika ao amin'ny colisée zany efa goka be tsy haiko izy zao na manao ohatrany fanamboarina izy fa tsy haiko izy zao am'zao fa ihany koa mijaly galerie sisy taloha na CM Delac izy am'zao fotoana zao fa angezana tokotany zany fa kely amin'ny galerie sisy eto CM Delac eto fa ny loge olona efatra tafiditra ao olona efatra tafiditra ao ao amin'le loge eo de efa feno de ny miakatra de ohatrany miakatra scène ianao rehefa tsisy toilette karaha ty pipi mipanakanto de tsy maintsy mivoaka de hita ny olona rehetra de misofoka de pipi de miverina ndray rehefa aveo karaha anao spectacle ao ohatra mitarika repika de hitany hoe iny rapaly andeha amany zao rapaly iny fantatry olona rehetrarehetra raha ohatra moa zany ka jerena manoka ny Coliseum Maria Tsonjombe anisany manana loza milay koa milay sady malalaka no misy toerana sady afaka misy individuel fa ny toilette fotsiny no hitambatambarana ohatra ny palais de la culture zany io ohatra misy cabinet sasany misy cabinet ao ka misy cabinet ao fatay zay misy cabinet ao hoteneniko la le mpanakanto hitako tao izy avoaka ny tongony satria tsy afaka ny forotra de hoteneniko amilao izy ao cabinet izy mavoaka tongotra tsy afaka oka lesy fa mbola ato hoteniko rehefa aveo izy hoe izy le mpanakanto fa tsy ateniko tavoaka ny tongony varavaran'lay loge fa SMS ane ino zany mety hiteny hoe mitsisy ao satria misy loge misy douche aloha douche aloha de marina fa misy douche rairay reo fa misy cabinet ao fa douche ny ana rehetra ya mbola fampisehoana moa mahafinaritra any le hevitra zany le eritreritra ny aorinan'ny fotoana le ohatra zao zany no hoe inona ny mbola toerana isy an'ireny toerana hoe de ny fanantenana aloha zany miverina na toerana fanaovana fampisehoana ohatran'ireny satria ny olona nefa nisy tamin'ny fotoana mbola tsy misy aretina amin'ny resaka toerana fanaovana fampisehoana vao miala ny tanan-dehibe efa nahitra ny bokin'olona na kianja fanaovam-baolina raha miresaka hoe Atsonjombe ohatra misy mpanakanto tsy ho afaka hanao fampisehoana eo mihitsy raha ny lehibe ny toerana ary ny toerana kelikely indray tonga de kely lavitra ty ambany de efa nizarina tam'le miafiafy ny mpanakanto amin'ny ankapobeny satria rehefa tena mandeha any amin'ny toeran-kafa tsy na ny momba n'le anarana teknika ny toerana aza tsy fantatry ny olona tompon'andraikitra amina resaka fampisehoana raha vao tsy tanan-dehibe de le mpanakanto koa nefany tsy afaka mihitsy izy mandidy miteny hoe tsy maintsy misy an'izay mandeha manao fampisehoana any amin'ny faritra de misy an'ilay lamba kely lamba hoany sy lamba mpanodrinan'ny présidentsika ambanana na tarina kely makeo very le samy kirarona le tany Marvoy de lasa zatra an'izay koa le izy de io zavatra io nefa hoe mety any ny fotoana zao misy aretina sy tsy misy fampisehoana ahafahana mieritreritra kanefa ny fivorovoriana moa tsy azo atao fa anjaran'ireny karazana producteur anjaran'ireny mpanao sonorisation sy mpikarakara fampisehoana ireny allo organisateur manao fivoriana amina internet mba mampivoatra sy ohatran'izany satria raha ijery an'izay resaka izay tsika hoe CCSK Plaza CCAC Alliance Française ohatr'izany reny tena mahatsapa an'le matianina satria mampitahany tokony ho izy de mametraka ny artiste amin'ny toerana tokony hisy azy any manko ny olana fototra mahatonga ny adevitra momba ny artiste anankehitriny azy satria tsy mety ho tafapetraka eo amin'le toerana hoe tsy mitovy amin'ny olona tsotra intsony na ny artiste malaza manmefy ny olona na ny mpanao baolina mahay baolina mamefy ny olona na ny olo-pantatra ataontsika hoe olo-pantatra amin'ny toe-karena zany ohatra de ny fametrahana an'izay mety fotoana ny angambany le tsy manao zavatra zao mieritreritra fa ny olana danja be atahorako hoe tsy maintsy ho amboarina ny toerana rehetra aorian'izao valanaretina izao satria raha amin'ny heritaona tahaka an'izao volana aogositra 2024 ahoana moa ny tsy atahotra foana satria mafy tsisy tahaka an'ity mihoatra amin'izao aloha zany de mafy izy aloha mihoatra amin'ny peste sy ny choléra ny fomba iainana azy
fa tsy ny atota-nisy amin'ny fomba ianana azy dia zay no tsy mpitenina resaka fampisehoana satria lasa tsy dia voaresaka intsony ny tena fampisehoana atao mantsy fa ty amin'ny olana iraisana daholo aloha ny resaka atao. Za aloha zao dia tena efa niresaka afako tamin'ny zoma iny hoe tononkira raha mitady sotadidy amizao ino moa clény je t'aime reny Francis Cabrel sol ngaviny anaraka anao maleo ohatra ny do misy kapô zavazava loatra zany ohatra ny lasa matsikaiky indraindray satria mira irery manerinerika amintsilo ao anaty saiko ao tsy tadidiko ny refrain izy maina be danza be lasa very ny dictionnaire rehefa aveo indray mbola tafiditra ao anatin'izay le resaka fepetra raisina ao anatina fiboana zay ihany moa zany aloha fampitanga avao ihany no ataoko eto fa dia nanapa-kevitra ny fiambonam-ben'ny sekoly katolika manerana ny Madagasikara tamin'ny alalan'ny DINEC na ny direction nationale des écoles catholiques fa taperina amin'ny faha-efatra amby folo ny volana aogositra izao ny taom-pianarana ary dia nandefa filazana ho an'ny daholo be ho an'izay ry zareo tamin'ny andro maly afako maly iny ary dia tapaka ihany koa fa misondrotra kilasy avokoa ny mpianatra rehetra sy ny mpianatra rehetra faly zany ny mpianatra sondrotra kilasy avokoa ny mpianatra rehetrarehetra fa saingy amin'ny taona ho avy amin'ny taom-pianarana 2021 zafady 2020 dia tsy maintsy hanao famerenana kilasy teo aloha daholo ny ao anatin'ny programa mpampianarana ka raha ohatra ka nisy foana isa-taona mety hoe maharitra tapa-bolana ray volana hoe famerenana nyzay efa natao tamin'ny taona lasa dia amity izy mety haritra trimestre ray mihitsy any angamba dia atao na ray volana na roa volana tsy fantatra fa mbola ho ala amin'ny teknisianina moa zany zay hoe zany hoe volvolana zany izy dia mety hoe mihoatra ny volvolana indray ny fampianarana amin'ny taom-pianarana roapolo sy raiky amby roapolo mbola tsy fantatra io ny eo amin'ny hoe fanadina-panjakana ray kosa dia mbola mitombona daholo fa tsy hoe koa reo tsisy koa misy ny fanadina-panjakana ny daty moa zany reny efa voalazy reny fa dia mbola miandritsika hoe voatazona ve reo daty reo sa tsia zay ny alahy zany tsy mampaninina le izy satria alao ara mamerina manana ny fototra toy zay koropaka tonga dia tsy hanao an'ilay taona midinganina iny zany satria zay ny olan'ny mpianatra rehefa aveo nandingana kilasy izy dia rehefa tonga ry amin'ny ambara tonga ambony dia hita foana hoe tsy misy zavatra be dia be tsy natao tariana an'rika hoe ino moa zao ty ihanyty ino moa natao ty ihanyty satria reny tsy natao tamin'ny ambara tonga ambany reny dia ilaina le fototra rehefa manao le fanazara zany ka tsy mampanena mihitsy ho voatazona ve le datim-panadinina sy ny sisa le daty io ho zany aho hoe efa nresan'ny Francis teto fanombola izy hoe tsy maintsy miara-miaina amin'ny coronavirus isika tsisy fikafatsy zay tsony io sisany satria mbola hoely vao afaka ary zao fotoa zao fandehan-javatra zao ho sarotra ny fialana io raha noho izany ahoana fo mahandaminana ny fiainana sady miaina anatin'ny coronavirus nefa fiainana koa mandrosa ao anatin'ny izy inona ny tokony atao vaolana any amintsika rehetrarehetra any tsirairay avy any fa nefa koa atsipy ny tady eny amin'ny tompona andraikitra rehetra mpanapaka hoe inona ny vaolana mba tena ngamba matsipika ny tady mitandroko ny foana akatsipy ny tady any aloha dia zay voariny voasaringony ny fanadina-panjakana somary ampatsevina ihany fa ny CEPE dia amin'ny voalohan'ny volana septembre ny BPC dia amin'ny faha-efatra amby folo ny volana septembre ary ny baka dia tsy haiko tsy tadidiko ny datiny ny daty ny baka tsy haiko 4 oktobra any hoany zany any amin'ny faha-efatra ny oktobra zany ny zay le smailako ay mo fanandrifa am'izay mihitsy smail ty fanandrifa am'izay mihitsy smail ty tapitapitra amin'ny baka eo foana smail ka tsy tapitra baka izy fa manomboka baka tsy inona le 4 io tapitra 4 io ay de 1er oktobra zany manomboka ny baka 1er oktobra zany manomboka ny baka fa tsy 4 oktobra fa ny fanadina-panjakana zany aloha zany mipetraka eo foana aloha zany io calendrier io aloha fa io tsy maintsy hiankina amin'ny fivoarany toedra raha mikasika n'ity fahasalamana ity fa omaly zao dia fantatra fa efa 20 amby zato no totalin'ny olona 20 amby zato izy ka 20 amby zato ny totaliny ka satria efatra ny maty maly dia 20 amby zato ny totaliny zany ay satria efatra amby folo amby zato izy taoloha zay oktobra zany ka manomboka tokony manomboka 5 oktobra zany mibaka satria raha le 4 oktobra andro lahady
ay zany mboany any zany tsy manina fa tsy zanakay moa zany manao labaka fa lizy zany tsy maintsy nampanaovana révision ihany leky izy zany manaova révision fa tsy fantatra tsony izy tingy manaova révision io tety matematika fa vao vakina le filazana tato ary dia tapaka fa oasondrotra kilasy avo koa ny mpianatra relo sady nakombo ny kaheny natsipiny any de lazy izy nandeha Francis sy Andry eny ohatra zany zao hoe 5e le zaza zany de nampiakarina ho 4e zareo de amin'ny taom-pianarana miditra ry zany rehefa tonga ny hoe tena tsy maintsy am'izay ara fa miditra de misy programa tsy vita tato lasa manenjika be zany le mpampianatra zay mihitsy le voalaza teo ka tsy maintsy manao famerenana ny ray aloha le famerenana tena fanaovana lesona vaovao ho an'ny classe de 4e zay mbola tsy vita de fa tsy maintsy manenjika ary zany io zany na miankina na tsy miankina de mifindra daholy na miankina na fianarana miankina na tsy miankina de mifindra daholy miankina katolika fanjakana katolika izy katolika inona zay fanambarana zay fa ny fanjakana zany mbola tsy idiran'izay aloha mbola vao mivorivory anay zany le mpianatray moa zany efa manontanytany foana hoe ahoana ihany izy ty monsieur le directeur de izay zany mbola tsy namaly aloha fa eo aloha ka io koa tsy maintsy fampijerijery sy fampiainoena aloha ny tsirairay avy hoe inona ny ataony zareo atsy avaratra mba ho ataotsika amin'ny atao tsimo ato satria raha ohatra ka hifanipaka be amin'ny ataony ao avaratra ny atao tsimo de mety isy zavatra tsy hifandrindra intsony eo rehefa tonga ny fidirana indrindrindra fa tsy maintsy hiakana amin'ny programa amin'ny fanjakana izy io zavatra io de hoe ozy ny fanjakana hoe amin'ny daty ohatran'izao ary ny fidirana zay mbola tsy sarotra be na mametra an'izany am'izao fotoana zao hoe rovina ary no atao ny fidirana satria na ny fanadina mpanjakana ary mbola tsy fantatra hoe horaikitra sa tsy horaikitra amin'ny voalohan'ny volana septambra io ny tenenina mpianatra fotsiny de hoe horaikitra io zany hoe miomana foana zany fa tsy maintsy ho tonga ho avy ny tompo misy le soratra ry vato ngeda be iry anarany teretery zany ambanitsena carion misy ho avy ny tompo miomana ay vao mandeha kely aloha tsy maintsy mahita zany toera zany naiza naiza ambany vato mihitsy azany ao ambany voatra so de mizaraboko ka ho avy ny tompoko ho avy ny fatapera zao tozokony ihany koa pampanamboatra saribora teo fa akaiky ny fatapera zao tontolo zao de fa tsy mety mima koa manao amin'ny afokasika slavozia zany fa andrehetra satria rehefa tena tonga tokoatoko ny fanadina mpanjakana rehefa manambara ny fanjakana miteny amin'ny 1 septambra zao ny fanadina na CP de tsy maintsy manao an'io ianao zany raha ohatra ka te hanao CP amazana moa ny ao nivon'ny katolika koa dia tsy de tena miatehatra amin'ny CP io loatra fa de efa mieritreritra zany zay classe de 7e rehetrarehetra ifindra 6e ifindra izy na ho afaka na tsy afaka CP tsiny ifindra 6e izy ny CPE zany de miankina amin'ny fanjakana ndray iny satria mbola ho avy koa iny zany le diplôme fa tsy le passage amin'ny ohatran'ny daholo ny école privée iny le diplôme le CP alaina iny satria namameny dossier zareo de tsy fenona le dossier an'le hoe aiza ianao rehefa afaka eto tsy fenona le 6e de anatrary amin'ny CEGIANE na ohatrany tsy fenona zareo satria efa mifindra izy ao amin'le anina fa misy sekoly katolika sasany fifaninanana ihany keo ny dirana classe de 6e ao aminy ka noho izany miankina CEP satria manana CEPN keo ny katolika de mety hoe tsy miankina amin'ny CEP na mety hoe zay afaka CEP katolika ihany no afaka manao an'ilay fifaninanana idirana classe de 6e ato amin'ity sekoly ity miankina am'le sekoly io fa tsy voatery ho zay satria ny sasany ndray ny classe de 7e rehetrarehetra de mifindra 6e daholo ho ny sasany ndray hoe ny classe de 7e rehetrarehetra dia manao fifaninanana mitovy amin'olona rehetrarehetra hiditra ao amin'ny classe de 6e ao amin'ny zareo ihany ka de ohatraohatrany miditra any amin'ny CEG ihany ho an'ny mpianatra any amin'ny EPP satria fifaninanana miditra 6e fa ny olona mahazo tombony amin'ny katolika aloha tsy hivadika mesoka be de be ny mivadika satria tsy ho azo lazaina ho tombony amin'ny eritreretanao le izy fa misy olona tena manala ny zanany ao amin'ny katolika mihitsika tsy resaka ara-pivavahana fa resaka ara-pedagozika mihitsy fa io olona io mety hoe katolika mihitsy le olona fa ny zanany mihitsy ny tsy tia ny anatra ao intsony noho ny zao antony zao sy zao antony zao sy zao antony zao fa nalora le zao antony zao de aleoko ao satria misy ny mieritreritra fa raha ny tombotsoany azoko zany de be de be raha ny mampianatra katolika aina nomboka tany amin'ny klasy ambany katraty amin'ny ohatran'ny baka sy de zalo zany ao sy avo jereny baronao anatin'ny telefonany ao hoe rovina baka teknika hony
ka mibaka teknika na alohan'ny herinandro alohany matière technique ny zareo fa misy mandritra ny hoanay zany anao technique aloha de misy hoe premier groupe d'épreuve de misy deuxième groupe d'épreuve de zany hoe ny baka général zany mitambatra ny matière générale ny ataony ny technique de matière technique atao aty herinandro aty aloha zay foana herinandro aty aloha sa herinandro aoriana efa herinandro aty aloha ka fotoana izy natao taty arina de misy menmenina be zany satria hoe lasa mahazo bandy efa semaine party ny olona zany efa manao zavatra hafa re manala azy miaraka reky de lasa naverina ohatra le taloha le aty aloha ndray ny baka teknika de mitambatra aveo ny matière générale sy hitambarana rehetrarehetra rehefa fa za zany zavatra mba voamariko fa somary memia fa tena hoe mialatsiny mahita fahita lavitra omaly de le mandeha le gym na beps porina masque obligatoire ny sahoaka le bandy hitako tao am'le manao masina izy iny manao masika ve leky izy manalakiraro afaka manalakiraro ary ona reny hoe misy futsal eny andrahary de contact interdit fena dribble la manao mangataka autorisation zareo ka mangataka autorisation zay fa hanaja nelanelana ray metatra anao futsal za izy koa de gôl buare samy mandaka fotsy maty miala ny anakiray jeresy miala aloha de verina ndray sahoaka be le bakely nanao le 800 mètres tena sahoaka le ry tena hoe tena maninona raha forcena fa gym baka visy zany zay fa misy tsy mbola misy ny gym zany tsisy sady koa arakaraka mifaritra le izy arakaraka mifaritra hoe rehefa matetika moa ny chef cisco sy ny zap sy ny anina no manapaka eo de reny no manao an'ilay fanadinana fa za moa zany le falazaina dala foana efa miteny hoe fa ino ity mamaika aleo ilamina tsara fa nansain'ny ekizy ara mikorotana anie raha ny olona fantatro zao manala CP manala baka akoatra ny zanako fa olona mifanerasera sy ny ray aman-dreny tena mitaitaina be ny ankizy analan'le fanadinana mitaitaina de mipetraka daholo fanontaniana hoe le tabli petrahana zany ahoana de fa lana fa tsy milamina am'zany ny sain'ny ekizy tsy milamina fa meno am'le resako le hoe nahafatin'ny olona sasany any amin'ny hôpitaly ingy misy vazovazo nataontsika 10 taona lasa hoe tapaka niditra hôpitaly mivoaka zany anie satria le olona tapaka niditra hôpitaly le ninjira tamin'ny moto angy nivoaka avy any lasa voan'ny corona le izy satria mpitsabo ny protocole ny akabeazan'ny hôpitaly fantatro zao tsy mahazo mitazona olona mihoatra ny 2 andro na marary be ariny raha marary be indray afaka fa misy hoe ohatra zany hoe tapaka ohatra na ohatra hoe eny na marary be araka hitany hoe mietsara de toizana ny trano le anina ao amin'ny hôpitaly ny hôpitaly misy an'le hoe GMR zay GMR hoe germe multirésistant zany hoe io ny tena atahorana indrindra rehefa miditra aminao fa ny antibiotika farak'izay ozatra ndridy eto amin'ny tanàna ary tsy mahafaka an'io matetika de io ny atahorana hijanonana ela be vao me nisy any corona GMR plus corona miditra aminao de aloha tonga de anjana ary ohatrinona manofa fasana zany aloha zavatra tena hoe tena enjana be ratsy indrindra ny anahy zany ny zavatra tiako tenenina foana ny anahy ty za tsy manankinana izy an'izy fa ny manampy ary nataoko ny any tena tsotra kely zavatra teneniko hoe aleo ilamina de misesy tena aloha ilamina daholo aloha ny zavatra rehetra fa ianao anasika fanadinana zany mila milamin-tsaina ry baroniny mila milamina ny zavatra rehetrarehetra de za miteny efa maha chocolat sy anina ve tsy milamina ihany saina iny ndray ny ray aman-dreny iny sady am'zay le mbola rehefa tonga ny examen rika chocolat mbola ohatra vao mieritrerina hoe vao mahazo le 16 carré moa tam'zany nalazany tamin'ny andronay le 16 carré reny de rehefa vao mahazo le 16 carré lasa mahay be azao
asa madefa masesikaria zao de mody anao de tsaramaso mihinana akoho be akoho tsaramaso maharary anao akoho rono milay be aloha ka tsy marary tsonynao tsy esy akoho rono tsony amizay avy eo malahelo aza mena tsiny lesindray aman-dreny tam'izany enao rehefa amle mitondra ray aman-dreny defa io manko ny resaka nataoko tamin'ireo namandreo fa inona ihany aro aty o bola nataonitolona isany ty ka izy nandinika manolotra vato mafana hono fa izy anytolo efa nanolotra vato mafana aizy io am'le mitony vomanga le vato mafana ane le tinytenenina zany a apetainao loatra ty zaza apetainao loatra le zaza de resaky mangataka izy de toloranao tsy fantatro nefa ny fahoariana misy fetrakany aminazy io lasa olona tsy tsakaraka tsony ty zanako fa mangataka foana eny zay de izy de lasa iny izy raha kotomimi amizay izy ria mibary eny aminany eny bazary de quartier maro izy azafaty tsy amdirikaby mamangy eo foana izy rehefa le femifeny iny fa satria rehefa tsy manamana le de mondial ao nganareo ay ve anao mba andalindali kely ao zay takakaketa efa le voaka ao le ry de efa fantatry le ry ay tena na modely alena kama be ry ekipa solide rehetra nakao zany a nakao a de ozy izy le ino moa le chef protocole amin'ny dirikaby aloha vita aloha vola voaka tapy dirikaby tsy fantatrao io tsy mijery télé mihitsy c'est ça mahazo bonus sa nefa le ando vola be mihitsy ohatra hoe pipi de afaka manazavatra de iny ny be de be ny zavatra nyteneniny ny tolo misy asa manolo bato mafana manolo bato mafana de le hoe boaty a bato mafana fa voaka vo boaty anao mafana fofona tsemboana sy fofona sigara voaka izy zala zany tam'zany taloha ny tolo zany mitombo vomanga de zay masaka mitono atono fa tsy le rehefa mitono olo izy fangaro vato fa izy koa tsy fandrombaka ny olona satria ny vato mitazona ny vato mitazona hafanana de fangaro am'le de misy a ahilikiliky eo izy de le vato fonga sariteny izy io anao raha le sariteny le izy mba azahoanao an'le za tsy zao tonga lamty tsy rarako na CP fe la mahay misy ole tsy manana CP koa ry fa mahay ohatranay sy le bandray sariteny io ohatra ny sary io ohatra n'le hoe atamaseva de nanapoma fangamoa zany ny tena izy moa zany fa sary atao le izy ny olonty le pome tonga kany vo mihitra ry alana ty le pome manaiky mihitsy raha vao tsy mahita sary zay ny dikany tiry selfie any misy olona efa maty andrano ry mbola selfie le olona efa miletika de manangatanana zay le karaha ambonimbony fa tsy azo tsara zany le olona efa miletika eo faty ve le inona de ny olona misy manao sary de misy ndray ozy izy misy an'le ozina mahafinaritra iny amty raha hita ozina ny izy ozina izy iny hoe zay nataonao tamiko de hoe ataony ny zanako izy rehefa tena tsy voazava tsara satria milasa ho raisiny tanora ty efitra taingina ozy izy fiteneny zay fa zange honorama efa efitra tainginy a be izy fa mila namana ny zavatra tena apresiako kosa aloha ty mividana ray aman-dreny reny boky nahiteny zao bolany reny de zay mamaky ny ankizy fa mbola ilaina fa loza amin'izy reny nge raha erika tena ohatra ny tena loza amin'izy reny le zao mividy an'le boky zany ianao de sy vakin'le zaza fa ho avy am'izay izy dada inona ke zany hoe fakamaina natao lozonany inona fakamaina natao lozonatitra andrasa aloha tele tombony ananatsika ny rainy zibo azo rainy zibo ny ane manao valo brainginy anao de efa teneko tsy izy hoe zao le izy izy bainina rehefa hitan'lala izy fa tsy hainy la hoe tsy haiko hoe de tonga de causie mibandy tena tsy haiko zany zala ary nanomboka teo zany ray bozy de niteneny hoe tena mbola tsy haiko zany a aloaloha anaovana fikarohana fa nefa zany re miteny hoe zany re miteny hoe tokony tsy tonga de resy ray bozy zany amiko tokony ho fitaratra
tokony tsy tonga de manaiky resy fa tokony afaka miteny an'izao izy hoe andraso aloha karoako kely fa tsy hoe tena tsy haiko sady zala ahoana ny hevitra olona tsisy mahita tsika tsy maninona raha miteny an'izany misy resaka tapaka teo hoe ho an'ireo le resaka coulisse manko izy teo nandalo tao daholo le trano le bebe fanaovana fety eto fa misy olona manamboatra trano zay eritreretiny fanaovana tanonana mihitsy fa tsy asiny coulisse ary tsika le tsy asiny lozy toizana raveo Aisy! Afinaritra indray ty arivarivo ty. Efa vonina tsara ve ny goûter? Efa bare daholo e! Miandry topy amin'ny efatr'ora sisa dia raikitra ny tantara mitohy fa ny session amin'ny Novegas. Sady efa misy tantara mitohy vaovao roa indray ho. Inona raha inona? Ohatray, za zao miandry tanamania mihitsy. Dia misy an'le kobay koa ty safelika. Ary saba ny lava maharaka. Afany ty raharaha ty. Milay foana ny fa naram-potoana miaraka amin'ny Novegas e! Ary makaterana amin'izay fa raikitra ny tantara. Novegas, tantara gasy mitohy zato isan-jato. RDJ amin'ny Sivy Maraina. Tsodrivotra! Tsodrivotra! Fetifety anao raha fanazavana kely tamin'ny fahita lavitra anankiray omaly mahita hoe menimenina ny olona eo am-pefoloa fa ahodiny lehibe amin'ny fokotany ny tosika fameno tsy ampefilosité io tompoko tsy any ampefilosité fa misy ampefilo maromaro ane io e misy ambody rano misy ampefilo le ahodina aveo hoe tsy mahazo daholo ny olona sa hoe miena le zavatra omenan'le olona ny tena marina dia zao ny akabeazan'ny fokotany amina firaisana fô zao vao manao lista sy ny fokotany sy chef district ina ny antony satria misy olona nahazo tosika le vola reny alana ao anatin'le vatsy dia mbola jerena koa izy ny tena marefo satria misy isany ane le izy io e tsy ny rehetrarehetra mahazo dia reny no alefa amin'izay rehefa voadio tsara le lista dia eo ampanaovana an'le zao chef district mbola tsisy nahazo zany akabeazan'ny fokotany eran'ny Tananarivo renivohitra ny firaisana aloha misy atao an'izany ny arrondissement voateniko zao le izy rehetra mbola tsy de tena misy nahazo fa vao manao an'le lista miaraka amin'ny chef district zareo dia fantatreo ihany fa aza mitantena fa tsy ampefilosité zany ampefilosité tsy ataony chef fokotany iny zany e tsy raha misy azany ary zarainy aminay zany zarainy amin'olona ihany le izy dia ny olona ny akabeazan'ny olona ampefilo moa zany dia efa samy manana le misy olona mbola marefo kokoa noho izahay zay daholo ny akabeazan'ny toe-tsainao ohatra ny hoe mijery ampefilongy ohatra ny raha le ivelambelona ohatra ny trano be ohatra ny anareo daholo ny sambatsy raviny atraminy le izy manko resaka fanaovana namana maromaro zany ao anaty ratina dia hoe aza tapahalalo raso aloha le izy zany le hoe eonao ratsy aka le izy erika tsy aka le izy dia misy bandy maka le izy dia ohatrany hoe ahodikodiny le tompona ndraikitra mpizara azy eo ve sa mifokotany le zavatra omen'ny filoham-pirenena ny teny zany zao ohatra misy général teo misy général misy colonel hoe zay nge tsy aka ny ozy izy fa ny anjaranay kosa aza ahodikodinareo sa ahoana ozy izy alara tiana ka ny tsara zany rehefa misy anjaranao ao dia alaivo dia anao no manome an'izay olona tsy mila miteny akory ary anao hoe ny anahy tompoko dia tsy ilaiko fa alaivo le anao dia aveo anao manao zay nany ambadika any menany ihany anao satria ihany teko sairina kokoa za zay manko nitoetra amin'ilay koa satria lasa kisehoseo be le rehefa manao zavatra hoe ny anahy tompoko dia avidy olona le tompoko aty fa lasa miseho loatra nefany ny olona raha olona tena tia manao asa soa tsy tia miseho mihitsy raha mijeraka azona fikambanana tsy tenena hoe iza fa jerena fikambana salemy tsy misy olona ataony fotsiny izy aveo amin'izay gaga anao hoe ay ve ihany ty tena mpanao an'izao fa tsy fantatray satria lasa variana ao anatina serasera hoe selfie à l'instant donné de manger à des personnes lasa ohatran'izay kokoa misy olona fantatsitsika be tsy teny efa farany izy teneko alisany any ambadiky ny senina fa aminanao zavatra be dia be olona io
tena be de be ary tseritseretinao natao fa izy a rehefa avy eo gagazo de gagazo izy fa tena tamin'ny fiainana mihitsy izy nanao be de be ny olona ohatr' zany le izy oa zavatra tsotra kely misy marefo kokoa noho ianao amina fiainana de tsy fireharihana tsy fisehosehoana le izy a fa misy olona kaikaiky anao zao marefo de manomeza zavatra mangatsika zao ny andro a na akanjo na sakafo mapertery anao ve raha raika poka ny andrahonao a de ataonao raika poka sy tapana olo ty raha erika to hoe mahazo daholo fa tsy zany sivaniny zany ongeony zany hoe nylazany député tsy fantatra aloha za zao manoatra andray bosy satria efa nirisana maly efa nirisana maly efa niteneniko maly izy tao amin'ny page officialny filopirenena zay nanambara tsara mihitsy hoe mbola misy 200 000 olona eto Antananarivo azo le fanampiana karaha 200 000 izy tafiditra le nomena zany le tato le 2000 atao malakamy de mbola misy 200 000 ndray mena ho an'le tosika ho an'ny satria ny olona eto Antananarivo fa rehefa tena vakina tsara izy zany zay namaky fotsiny zany de mitapitra fotsiny fa tsy hoe manao fanadidina fa tsy hoe mahazo daholo ny rehetrarehetra io fa misy kilangazo koa ny ampiasaina ao anatin'le izy ane fa ankolo eo manko le hoe lafiniara politika ameo anary satria raha ny filazan'le député maly tamin'ny télévision zao de hoe mahazo daholo ka mety manampy le dala vehivavy le manampy le sipa rehefa sipa le izy de tsy adala tsy adala ndray mandeha aloha zany le 500 000 de zay tsy mahazo le 500 000 amizay aveo raha iena azo an'le aminay aloha zany fanazavana azoko de zay satria nisy an'lefa nisoratra tamin'le voalohany iny de iny any le verina faharoa de alany zareo amizay reny de jerena aloha zany fa ny marefo kokoa aloha zany a no atao lahara-pameana zay no fandehan'le tantara iny de ahoana moa nyponiny nivandro mbola mahazo le am'le vila be de be marefo ny zareo fa aveo zany misy fanamarihana hita ny olona moa zany mitantara hoe na zany misy olona mahazo an'le fanampiana an'le toy izy ny an'lahy tsy tadidiko tsony a satria zany misy olona zany eny amin'ny faritra anjezika rehetrarehetra iny zany de mitantara hoe misy zany na ianao mahazo an'le tosika fameno na ianao mahazo an'le vola na ianao mahazo an'lay vary sy le boatra sy anina iny de hoy izy zareo tena maty antoka be mahazo an'le 500 000 satria le mahazo an'le vary sy le anina sy de hoy zao mantsy andreo azadina fa mitovy ihany ny sandan'ilay vola sy ilay zavatra omena iny tena marina mafy le ty fa raha le zavatra omena iny mbola kely noho le 500 000 mbola betsaka hoe mbola betsaka zany mbola betsaka satria ny vary gona ngeny fa manodidina 600 any amizao ataovy calcul laba inina 500 000 menaka nefa nanankiroa 2000 ariary fois 50 kilos ankagny la efa tsy 2000 ariary tso boriborina 2000 ariary 50 000 50 000 ariary 250 zany ny 50 kilos eo nge raha miaka zany izy ohatriny moa ny ohatriny moa variny ihany tsara vary mora tsy miditra am'zany lafa indray mora loatra eny misy vora vary sy mora ny tamatry 2000 ariary fois 50 kilos 50 000 ariary moramora 50 000 ariary 250 000 zany de ny menaka roa nefa nohatriny le 500 mbola mahazo ona ty no dimy kazatsina tsy maintsy ampidiriko ao anaty le kadriko le izy tena marina de tsy tereko 2000 ariary comptabilité tsotra be zany 50 kilos de va 5-10 100 zany 100 inona 100 000 ariary 100 000 ariary 100 000 ariary zany vidiny ray gonina 50 kilos tanao zany fa 500 eo iny zany de nefa misy menaka iny misy ronono iny misy sira iny misy voanjobory ve tao anatin'izy ireny sa tsaramaso e voamaina tsy sisa voamaina fotsy de voamaina fotsy de zay anatinateo de hoano any daholo rehefa tonga ny fihinana anazy fa le izy tsy maintsy misy menaka
ka ndraindray mitsingotsongoanana dia atao menaka fa ilako zany tsy azoko ino moa tsongotsongotainao ny ananao manina raha tapahanao amin'ny azy zay tsongonao tsongo ny anana ko zany hoe mety ho bebe kokoa zany ny sandan'ilay fanomezana misy ndray tena misafidy ange hoe le 500 satria am'izay mba afaka mividy charbon e zay kosa aloha ny tombony am'le mahazo an'le vola hoe afaka misafidy ve zany baina tena tsy mahafantatra vita allo ay moa misy basy loha piditra sary sady efa mandeha any lesaka ka azo io sariko kely eo na de tsy mihetsika ary ny fanampiana rehefa le resaka le ataonareo zao fanampiana de kajina de reny le hita maso reny zany aloha reny reny anjaran'ny fandaminazy ny mandamina an'ireny mba tsy mitombo sy ala anjaran'izay asa tena tandrifany tokony anampy reny mandeha zay ny resaka tsara idirana de mampisy adihevitra koa nefa ny mahalana mihitsy ny tena resantsika amin'ny fotoana izao zany ao anatina resaka orinasa samihafa dia miala tsikelikely ao anatin'ny sehetry ny asa zany ireo zay mandray karama isam-bolana misy ny atao hoe non cadre na mpiasa tsotra de ny karaman'ireny tsy haitsika ataontsika hoe raha apetraka ny elanelan'ny hoe ray hetsy efatra hetsy dimy hetsy misy ny hoe cadre orinasa zany io na lehibe na orinasa majinika salatsalany zay na izy formel na izy informel mandritra nyity fotoanany aretina ity zany dia tsara ny ananana ny statistika pirenena momba ny hoe indreto azy fa tsy manana an'izany moa tsika ireo zay efa tao anatin'ny sehetry ny asa izy nandritra ny volana 2-3 misy ny aretina fa efa miala izy zany zao ka rehefa miverina amin'ny ara-dalàna na hoe na misy aretina aza ka misy fepetra zany ny ara-toeka reny tsy ao anatin'le circuitn'le asa intsony izy fa isan'ny mpitady asa izy izako tena mikiry mampiditra an'izay resaka izay ho an'ireo zay tompona ndraiky dehibe any anatin'ireo fikambanana orinasa lehibe sy salatsala ny afaka miady hevitra momba ny ao aorianan'izao ny fanjakana ny laza plan marshal tena raha ny fanazavana nomeny fanjakana momba plan marshal dia misy apahany ataoko hoe farafahakeliny 570 ny ireo mpiasa teny amiko teo ireo tsy tafiditra ao anatiny io mihitsy tsy tafiditra mihitsy raha ny fanazavana eno hatramin'izao zay lafin'izay zany no atao hoe mitotongana ny toekareny raha ohatra tsika mahita statistika ny velany any na Afrika na izao tontolo zao na momba ny fanjakana na momba ny firenena ndraindray tsika mifanesoneso sy mifanenjinenjika indrindra atao anatin'ny Facebook momba ny hoe laharany mahantry tsy mandeha tsy hoanina sy ny sisa fa tena jerena amin'ny saina tsy miangatra dia tsisy n'izay resaka devitra izay fa hoe anahoana zany ny circuit raha ohatra araka mia mafy zany ny fandehan'ny aretina na mia malemy ny fandehan'ny aretina efa tsy normal intsony ny fandehan'ny asa amin'ireo kategoriana olona ireo dia manasa n'ireo rehetra afaka miadihevitra momba an'izay tsy voatery eto amin'ny rivotra zany fa na any amin'ny televiziona satria matetika ny televiziona manasa olona miresaka mahala na rangany miditsantsiprieny amin'izany satria koa nga manao an'le jonijonipi ainy hoe tsy mahalinana ny mpijery iny raha ohatra ka ianina no asaina asa ohatran'izao tsy tafiditra lalina be amin'izay nefa ny fiodinan'ny toekarena sy ny vola tena efa zao izy nefa manomboka ao anatin'izay resaka izay ary ankehitriny ny orinasa lehibe zay efa mahafantatra fa sy ny circuit lehibe amin'ny varotra no mampandeha ny tsena fa ny circuit majinika zay tsy mandeha épicerie bar sy sisa moa zany io amin'ny resaka zata hoanina sotroina sy ny famarotana rehetra ny tsena amin'ny akapobenina dia mandeha ary ny resaka legioma tena rehefa miditra ny tsena amin'ray ny varotra teo aloha teo amin'ny atsasaky ny entana amin'ray mandrapoletika masoandro mandeha ny entana dia eo amin'izay lafin'izay misy vola mitohana foana zany any na vola tsy misy ankehitriny nefa ny dia averina farany fa efa 900 ny euro zay io zavatra hoanohanina sy zavatra jena rehetra io misy idiran'izay daholo satria ny entana mandeha ozy ny lalàna mandeha ny entana eo ary oka marina tompoko marina fanamarena tsy mpividy vary zay eny tompoko tsy mandà mihitsy satria zay mamboly eo tokotany dia iny mba vokatra hodina ho an'ny isaky ny anina eo ka zay no mahatonga ny hoe zay no mahatonga ny sy haiko le izy tadidina le vao nampianarina le tsy mahay mividy mbara zao nampianarina hoe le manana tokotany kelikely anao dia afaka manao vary atanety fa nisy nampianarina tamin'ny roa taona iny
le raha manana tokotany le bebe ianao de afaka manao vary atanety. Tsotra ny fomba nampianaran'le olona le izy fa tadidiko tsara le izy. Tsotra no anaovana an'le izy de afaka ataon'ny olona le izy de mahampy anao iny. Eo ary aloha raha erika. Eny tompoko. Eo ary aloha. Misy ray aman-dren'ny mpianatra miantso ity de manambara izy fa ny collège Saint-Michel ihany hono no nanao an'iny fanambarana hoe miakatra klasy iny daholo fa tsy nisy sekoly tsy miankina ohatrany teny francais teny zahay teo tompoko hoe ny DINEC ny direction des écoles catholiques manitsy zany zao sika manitsy izahay zany tompoko ao anareo mpiain'ny fandarana rivotra fa tsy nisy école katolika rehetra fa ny collège Saint-Michel amparibe aloha atreo amin'ny classe terminale. Za teo ohatrany teny hoe za zao teo ohatrany teny hoe tokony ataony rehetrarehetra kosa zany. Zay no niteneniko teo. Zany hoe raha za zany ny tena nieny tsara de ohatrany tsisy ny tena za iparona ianao manaiky teniteny dinaiky Francis teo eny tompoko fa collège Saint-Michel any izy amparibe nanao an'izay fanapa-kevitra zay zany zareo fa tsy nisy école katolika rehetra manerana nosy no nanao an'izay hoe miakatra klasy daholo zay. Zany hoe ny Saint François Xavier Antanimena tsy tafiditra am'izany aloha, ny Sainte Famille tsy tafiditra am'izany aloha, ry Marie Manjaka tsy tafiditra am'izany aloha, SK tsy tafiditra am'izany aloha, Saint Antoine izy dao moa zany reo Saint Eric, Saint Honorat mbola tsy tafiditra am'izany aloha. Iza? Christ roi mbola tsy tafiditra am'izany ny Sainte Baronne mbola tsy ao ny Porteur Saint tsy tafiditra tsy ao. Zany hoe Saint Michel ihany. Kazara tsy fantatra hoe manahoana ny Saint Michel any Tosy. Tsy tsara fa misaotra fa nareo manao tsara aloha zareo fa manontany ihany hoe anisany tafiditra am'izay zao raha honorat hitarina zay zany Saint Michel Parbeane nanao zany de Saint Michel Parbeane nanao zany de tato ny mpividy mofo dopaina. Eny. Ny mpivarotra mofo dopaina zany tena tokony ametrahana avy alohany aloha satria ireo mpivarotra ireo araka ny voalazan'ny namana Rakoto Armanana teto hoy izy hoe mbola mety hovoan'ny corona ozizy aloha banipila aloha bola niaraka taminay teo le ry zany tonga de hoe mivatsy atody matetika fa anaty boaty any am'le matahotra inanenako 500 ny tahapahavoazan'ny olona anankiray ahina hovoan'ny otrikaretina na mbola manao kasibosio ary izy de mbola misy 500 ihany atahorana hovo raha tsy manao le ray. Tsy manao le ray fa samy manao de mivarotra mofo dopaina, mivarotra vary amin'ny nanana izay indrisy fa tsy maintsy mivarotra ry zareo kafe, mofo ireo zany tonga de ahina daholo foana fa asakasaka ao le izy fa vavakosoa misy sira le izy. Zara angaty mbola mahita olona resaka taminay omaly de mbola miteny an'izao hoe tazo mahery ohatry levana voantsika hatramin'izay fa tsisy azany corona zany zao. Am'izao fotoana zao izy mbola samy teny an'izany nefa nisan'ny olona maty zany za nisan'ny olona maty nefa fa zato naninona ny laza le riny miteny an'le izy eo amina toa fa zanga moa zany tsy fantatry ela hoe fa nitondra an'le izy tsy voantao zara angaty tsy nanavy tsy nanitsy naninao ko nitazony lahoana tsy zay manko le hoe le olona manana ny eritseriny foana am'le zavatra ohatran'io fa zao mpivarotra vary amin'nanana ne mivarotra mivarotra sakafo masaka rehetra mivarotra daholo ny mofo dopaina raha mafana kosa le izy hoe raha mafana mamay le izy fa le sotro mangatsika de atsoboka ao aloka ohatran'le natao atsoboka ao anaty Eric zany tompoko atsoboka ao le izy loha amay le sotro hoanina am'izay za manao an'izany raha vao le mihinana zavatra any amin'ny ohatra hoe tena tsisy fika fa tsy maintsy mihinana ao amin'ny hôtely de miteny am'zareo hoe anaovy rano mangotra fa na rano vola mangotra fa de atsofoka inona ahoana tsara natsofony tao anaty dite an'olona ny kopy mihitsy ka oela zay fa hoe mandalo rano fotsiny tena lika mihitsy le sela baina ka eo indrindra zany no isaritana ny sain'ny rehetra hoe ho anao zay voatery tsy maintsy misotro kafe eny an-dalana na mihinana lasopy io tena jiboy tsara anatin'le lasopy mamay aloha le sotro fa tsy tonga de hoe inona ny virus matin'iny fa inona tsy matin'iny raha bakteria fa tsy matin'iny
Tandreo tsisy tany toerana mafana le izy. Mizaka be afaka mampiditra an'iny any izy ka misy ngero bebe lafaboty be ny matokotena izy matokotena izy ka mitely zavatra maventy be hatreo amin'ny litsi any no azo hotelina mivoniny a paiso a iny ary makendra tadidio fa fotoanany letsia ny folo isanjato fahafatesana ho an'ny zazakely kendana vonina letsia zazakely fa tandremo de moa koa raha mbola latsaky ny moa ihany koa zany raha tandremo fa ny fihinanana letsia be loatra de mitarika zavatra hafa ao anatin'ny vatana ka mety manao infection ianao de mety ohatran'le ny fanaviana sy ny letrarehetra reny raha ohatra ve ny vadinao no mivadika raha ny vadinao no mivadika fasiposinao satria tsika zao hitan'ny olona raha ohatra ve vadinao na ny sipanao tratran'ny olona manao bizotra zao amina kasiposy de reo ty mbola vilany any efa fa misy kasiposy ianao hoe manao kasiposy tsy manao manao ianao de mbola vilany any ianao ka mifanoroka ry zareo amin'ny kasiposy mety hiteraka combat de guerre ve miteraka mihitsy satria ny lay fietsika no mitondra fa tsy le raha ohatra mitana zareo ka samy teorina ka manao an'izao zareo de voalaka any izy satria ny fietsika no mitondra azonao sady any am'le faritra le fady mihitsy no atao fatoaka aka samy manao any anazy nefa tsy hoe le fady teneniko hoe mpifankatia any manao anazy iny fa lizy aloha tokony tsisy combat kosy satria fa misy elanelany lizy a ninazy zao ty fa misy mialatsiny fa de misy kokoa zany ty angatahana ho an'le kokoa morilla any alavitra any poposy gial botolamimi de kokoa anareo poposy gial botolamimi hofananatsika ary ty fandarany ty satria eo amin'ny 10 minitra eo sisa dia tapitra lizy a noresahana teto androany dia tao ny collège Saint-Michel zay nampiakatra ny mpianatra zareo hiakatra klasy daholo vaovao zany de ndresaka momba le zavatra tsy haiko mihitsy lisany iny zany zavatra tena tsy haiko mihitsy tena ifransisy no nahay tena tsy haiko mihitsy de fa mahay any rehefa miresaka tamin'ny zoma ka malala tsaina ianao miresaka amiko le tamin'ny zoma teo de andro tsy fiasana de efa nazavaina teto moa le izy hoe fety nentin'ny finoana silamo ankalazana ny famaranana ny tsy famaranana izy fa fetin'ny sorona le izy eto misy azavaina kely fotsiny ny idy mobaraka de dikany ny firarintsoa ny idy mobaraka zany firarintsoa sary mandeha amin'ny tele am'izao fotoana zao raha mijery nareo io no le ntenena teo io le fanaovana le fitokotrinany lameka io le sary io ny idy mobaraka zany fiarabana zay zany ny tena fandehan'ity tartary ty zay mba haiko de ny idy elkebir le tamin'ny zoma io le tamin'ny zoma io natao hoe fetin'ny sorona ny elkebir aloha fa le marina kely ho an'ny firena ty afrika andrefana no tena mampiasany aid il kebir fa aid il hada izy ho an'ny zareo harabo avaty atsinanana zany ry arabie saoudite ry sianany ry pakistan siana reny de aid el fitra dia rehefa mitafitra ny ramadan mahay le tsy la olona manao an'izany aty fa tsy za tsy zatra aiko io ny aho fantatro fotsiny hoe tsy mihina kisoa zareo fa le bany akama tsy mihina kisoa zany zareo fa le bany akama mihinana pain-pâté le dala de za fa lato mihinana pain-pâté fa pâté ny anaran'ity izy izy olona daly fofofona pâté mihina pâté le dala mihinana jambon le dala tsy azoko noresana tetany keo raha ny coulisse ho anareo zay manamboatra trano lehibe any orina any na ny trano kely fisoloana akanjo fangalana aina de mba asio ho an'ny mpanakanto kokoa ho an'ny voatena sarzina raha miaina ho an'ny hôtely restaurant bezanzano any Moramanga zay manana trano lehibe fanaovana fety tena tsara misy ambony ambany mihitsy mbola tsy misokatra ry zao tsy misy
tsy misy misy kolisy de any anaty camion ny olona no nisolakanto. Anisan'izay moa de nanoro-hevitra ny zareo hoe kokoa nareo ao Moramanga ao Pezano asio kolisy efa milay be. Ahoana baina? Ary ny ao Mahajanga. Mbola tsy mipotra foana ny safo. Manisy pesiny radanoara izay fiteny atao amin'ny rivotra dia mety misy dikany tsara ao anatin'ny fanamariana ohatran'ity. Manisy pesiny radanoara. Ny resaka hoe fampisehoana misy mpihira sy ohatran'izany miala tsiny amin'izay mpanakanto tsy manampy fanazavana fa misy ny mpanakanto mihirahira amin'izao mba mitsiriritra ihany ny tena zay mivalina momba zay satria misy publication mihira misy daty. Manisy pesiny radanoara raha mety ho voavaly raha toaka mahatandrina tsara tahaka an'ireny teny amin'ny coliseum ireny zany amina resaka zavatra atao dia tokony mety ihany satria na miditra na mivoaka reny olona ireny dia olona ireny olona ary afaka alamina izy ireny dia milamina. Raha mifanisika izy moa anjaran'izay fanontaniana tsotra sady vendrana be zany anontaniako izany hoe raha tsy nandalo stade 1, stade 2, stade 3 tsika fa tonga dia hoe état d'urgence sanitaire dia misy fepetra ao anatin'ny détail momban'izay état d'urgence sanitaire zay izay en l'espèce ny radanoara tsy araka mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao. Noho izany amin'ireo ohatra roa noteneniko teo misy le izy fa zay inona ny azo ambara zany hoe raha toaka manao fety mamanty coliseum dia mitovy amin'ny olona omaly reny zany mipetraky ny olona eo dia fiteny mantsy hoe ka ny olona tsy voafehetsy ihany marina zany tsika tsy kanefa azo atao zay aloha raha mahavalany fotoana kle. Lasa tsy manao veloma ho ny namany tezitra ary tezitra manao veloma lamany lasa. Marina anisany. Ary rehefa tena marina zany rehefa lasa ilay tezitra. Eny fa anisan'ny resantsika teo ihany koa ara dia ny mahakasika ny kolisy izay iangaviana ny tompona trano be reny kolisy dia tsy rehefa andarana amin'ny fahitalavitra ray izy fa toerana isolana kanto ho an'ny mpanakanto. Misy eritreritry ny olona hoe nareo dia afenina fa efa niafina tany akabone tompoko ny tenanay mpanakantony zahay fa zay tsy bandy mirehare fa mba mampalahelo ihany raha ohatra ka ohatra raisitsika hoe mpanakanto anankiray raisina mpanodinana fotsiny hoe vehivavy omena haja foana ny vehivavy raha raisitsika ny vehivavy mpanakanto anankiray dia asitrika eo any akabone ve satria hoe atao surprise ho an'ny izy mivady izay anaovana fety dia sanatrivy any akabone no asitrika le izy satria raha misy loge nge ao amin'le izy fa tsy mety le izy satria mandalo eo amin'ny olona be dehibe dia kobo ihany hoe iny le mpanakanto izay afenina atao surprise fety mahafinaritra atao surprise le mpanakanto nefa ny amakivaky be eo amin'ny iny tsy de lanina ihany fa atao surprise ho an'izy mivady le mpanakanto ary izy mivady rehefa nampidiry ny mpikarakara dia nampidiriny avy aty amin'ny loge satria hoe avy aty no akaiky indrindra raha satria fenifeny le toerana hitany taonay le mpanakanto tsy hitakory zay na surprise le izy misy mpanakanto anankiray zay ho atao surprise izy dia efa atao aloha ny balance anareo zany zalahy vitany balance ary dia mandeha ny fanentanana tonga amin'ny ouverture ary hirany le mpanakanto no anaovana ouverture moa le mpanakanto niakatra sur scène izy mbola niregle ndray aloha izy avy eo mbola ary dia tsy taina tsy izy mivady nampalahelo kely andray tsy maninnefa ny tena mahafinaritra amin'ireny tonga dia fa nisy animation nataonay sonora zay dia le namana anankiray zay le izy tsisy loge tsisy inina na janony anao raha tany tokotany le olona dia namena micro sans fil dia tonga dia nitendry ny anina dia avany izy miditra iny nge tsy maninona fa zany ny tena surprise tonga dia efa manala fanantena mijanona dia rehefa mitenitena ianao dia mandasaka fa le ouverture tena reve koa le hira bigy am'jisy vaiavy sy lahy mipetraka le bandy dia mihira aloha le sipa voalohany mandeha zany le ouverture tompo lahy tompo vavy dia ohatsony izy mivady misy atao aloha eto ny olo izy zany miandry zany hoe tena raikitra ny sloge
nandeha am'izay le izy tonga de miry le vehivavy masina amza miteraka angovy fatsary nahita lela karaha anao io revy de aveo mamaly le bandy aveo mamaly mamaly le bandy rehefa aveo anao ni ane tsy maintsy mandry amina anao ni ane inona moa tsy efa entin'ny rivotra e tsy nova fandarana rivotra tsy miala aminao zany ohatran'ny fahalalanareo azy hatramin'izay ihany a rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava efatra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Ny fandarana nefa dia tsy miala misafy ka mampiditra ireo manam-pahaizana manokana momba ny toe-javatra anankiray alasinahy talana bilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao miraikitra e tsy mandeha amin'izay lôny fa tianareo foana e Orange. Galana, miaro ny fahasalaman'ny pandeha taxi.